Isaorantsika an'Andriamanitra sy mbola fahantsika amin'iray fo miara-manaiky fa Andriamanitra tokana ny fahatelo izay Andriamanitra izay no omentsika voninahitra sy isaorana ary ankofantsika izay no tompontsika no tsika tehaka mafy be ho azy sady anehoanao ihany koa ny hafanamponao sy ny etaentanao amin'ity fotoana marain'ity mba andraisanao ny sosiny tsara avy aminy izay vohomana avy aminao ihany koa ny avy aminy misy ny avy aminao ihany koa mino fa mivonona ianao sy misy ny efa nomaninao ho azy dia inona izay ny tanana ve ny loha ve ny tongotra ve inona reto ny fo tehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Matombola mitompo ny fonao tombonandro anankiray indray mbola raisitsika ho fifaliana sy fotoana sarobidy afahantsika mandroso hatrany ny amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ny amin'ny etaeta-piombonana zay nona sambatra zay nona sy mangetaeta fa izy no ovikisana ary minao fa ovikisana amin'ny lafiny rehetra tsika tsirairay avy eto amin'ity toeran'ity androany. Amen. Sady voky ny fanahintsika nefa ihany koa voasitsika iray latabatra amin'ny tompo androany izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izaho kosa ao aminy. Toantsika hitsangana dia hanandratra vavaka fisaorana noho ny amin'izany fitiavana tsy manam-pahataperana tsy mio vomaly sy anio ary mandrakizay ny famindrapony izay avaoziny isa-maraina izany mbola ahafahantsika ihany koa misitraka ny tombonandro ny fiainana fa fahamihetsika rehetra ary ny fanahiny masina mbola ny taonantsika tsirairay avy eto amin'ity toeran'ity androany. Fo iray no hitan'ny tompo androany satria fo miara-midera fo vonona fo mangetaeta fo izay misokatra malalaka ampitiavana antsafidy tsy ny terena tsy ny vozonana fa natosiky ny fitiavana tonga eto amin'ity toeran'ity dia ilay fitiavana n'ilay tompo tsy tosy ilay velona mandrakizay. Sandrato ny tananao miaraka amin'ilay fo efa vonona sy ilay fo feno fitiavana ilay fo miandrandra ilay fo mangetaeta ilay fo nona ilay fo izay manaiky ny toeran'Andriamanitra itoeran'ny teny itoeran'ny fahatsarany itoeran'ny fahamasinany ihany koa raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Manandratra ny fisaorana sy fankasitrahana feno manoloana ny seza fiandriana anao zahay amin'izao maraina izao misaotra ny amin'ny tombonandro misaotra ny amin'ny fahavelomana misaotra ny amin'ny fiaviany tsirairay avy misaotra ny amin'ny taumanao any tsirairay avy noho ny amin'ny fitiavanao noho ny amin'ny fieveranao ny fiainany tsirairay avy mbola iroso bebe koa hatrany alalanao iombona aminao aneo ny anoanana sy ny etaeta fa tsinitsinina tokoa izay raha tsy miombona sy miaraka aminao. Tompo misandrata fa miendrika ianao ny dera sy ny atsara ny voninahitra misaotra ho an'ny tsirairay avy raha mbola nitahinao narovanao ny tantaninao ny amin'ny lalova ny tsirairay avy dia isaoranay anao isaoranay anao ny fotoana androany isaoranay anao ny fahafahanay mbola miaraka eto ihany koa miara manandratra anao sy manome voninahitra anao satria miendrika anao zany ilay mitoetra amin'ny avo indrindra dia ilay Andriamanitra velona mandrakizay. Anjaka ho feno ny fotoana androany ho feno ny voninahitra ao fa mirapiratana ilay fahazavana dia ianao zany afaka androka ny aizina rehetra afaka androka sy anaisitra izay mety salobina ihany koa izay mety heverina fa ho tebiteby izay mety heverina fa sakatsakana ao aminao Andriamanitra dia tsy misy zany satria ianao ilay manao lalana ianao ilay mampitsahatra ianao ilay niteny fa makanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa ianao no manome fitsarana ary ianao no efa nametraka sy namela ny fiadananao dia aoka izany no anapaka ao am-ponay tsirairay avy indray ahafahanay miatrika ampahatoniana sy ampahatokiana ny fanatrehanao
ny voninahitra eto amin'ity toerana ity, satria mino zay fa eto ianao noho ny amin'ny teninao. Raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia eto ianao androany, mitondra ny momba anay rehetra zay, ary indrindra ny mahakasika anay, ny amin'ny fanahinay, ny amin'ny ainay, ny amin'ny vatanay, maolona anay, dia hoentinay eto anatrehanao mba ho ilay anjakanao tokoa, mba hitovy vina, hitovy fijery, hitovy fiaina, indrindra ihany koa mba hitovy ilay fitepo ny fo ho anao sy miaraka aminao. Makasitraka indrindra fa omenao zany fotoana zany iarahanay eto amin'izao toerana izao, mba ahafahanao ihany koa mamboatra anay tsiraray avy, mety zay satria tsy tanteraka tokoa, ary ny tanjonao dia mba ahatanteraka anay tsiraray avy. Tsy navelanao andeha irery zay, fa ny fanatrehanao, ny fanotronanao, ny fanahinao masina zany rehetra zany dia nampiarahanao avokoa mba ho iray ao aminay, ahafahanay mandroso tokoa tsy amin'ny tahotra fa mipahatokiana feno. Fa ilay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana, ny fiandrianana, ilay efa mihevitra ny fiainanay tsiraray avy, izay mahita ny farany hatramin'ny voalohany, izany ilay Andriamanitra zay mihevitra ny fiainanay sady tia anay. Teteny koa zay androany Tompo, fa tianay ianao. Makasitraka indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Amen. Tiaka mafipitsika ao an'Andriamanitra aloha. Alleluia. Vakitsika ny Salamo 3:100. O vava feno fankasitrahana, atosiko ny fo feno fitiavana an'Andriamanitra. Saty zany ve o zany mihitsy. Salamo 3:100. Fiderana an'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrapony izay nataon'i Davida. Salamo 3:100 vakitsika izy manontolo. Salamo 3:100 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay misy adonoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny heloko rehetra, izay manasitra ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrapo sy fiantrana, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanyranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra pahoriana. Efa nampahafantatra ny Mose sy ny lalakaleany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantry Jehovah, maro-po sady be famindrapo. Tsy mandahateny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araky ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araky ny helontsika, fa tahaky ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famindrapony amin'izay matahotra azy. Tahaky ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesora ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'ny Jehovah izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Tahaka ny ahitra ny andron'ny zanak'olombelona, tahaka ny vonjavatra eny antsanto famoniny, satria tsy hofony rivotra izy ka lasa ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany. Fa ny famindrapon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka. Dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatony didiny, Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianana any an-danitra, ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaoran'i Jehovah ianareo anjelany, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny, ary miaino ny feon'ny teniny. Misaoran'i Jehovah ny miaramilany rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehovah ny asany rehetra, eran'ny fanjakany. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Amen. Androany dia oka tsy isy andendeha ho azy ny aminao manontolo. Davida teto dia niteny ary naneriny tao anatiny, hisaotra ny Jehovah, misaora Jehovah ary fanahiko. Ianao ihany koa dia hiteny androany, misaora Jehovah ary fanahiko. Ny momba rehetra dia oka hisaotra ny Jehovah, hanome voninahitra azy, hidera azy. Amen. Raha eo
maniry ny atao anatinay izay noho ny eo amin'ny fanatrehanao sy ny voninahitra ao misaora ny Jehova ary fanahiko ny momba rehetra aoka hideranao androany ilay Andriamanitra masina velona, ilay Andriamanitra tsy tompony hery sy ny fahefana, ny fiandrianana dia anao irery ihany, ny foko omeko anao ary aoka nambara ny fahatsaranao, anandratra ny voninahitra ary indrindra ihany koa meteza ny foko androany mba ho ilay fo ho tanolonaka mety an'ireny teninao ary hiasanao anehoanao ny fahatsaranao ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Dia misaotra indrindra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Alleluia. Ataontsika mbola miaraka hisaotra an'Andriamanitra fa avelany makeo amin'ny fanatrehantsika. Ny Matthieu 18:20 dia milaza hoe fa naizanaiza ny angonandrona telo amin'ny anarako dia eo afovoany dia izao tsika angataka amin'i Jesosy dia hisaotra anazy, tena hoe ankafy fotsiny tsika amin'ny fanatrehany androany. Saotra Jesosy fa eto ianao, saotra Jesosy fa afaka hiakohako izay, saotra Jesosy fa mamelanay ianao, tena hoe hiaraka aminao androany Jesosy, dia veriny aminao ny voninahitra mandrakizay Jesosy Te hitoetreo amin'ny fanatrehanao, Tompo no iriny foko, te hipanjy nindray ny voninahitra, hiankoky eo an-tongotrao. Te hitoetreo amin'ny fanatrehanao zay Jesosy. Hitoetreo amin'ny fanatrehanao, Tompo no iriny foko, te hipanjy eo aminao foana Jesosy no mety tanay. Alleluia. Te hitoetreo amin'ny fanatrehanao, eu
mankafizinay ny fanatreana tompohony fanatreana. Halleluja. Ampiray ny fanatreana. Halleluja. Jesosy zay Jesosy tsy mahavita tena irery zany, mila anao isan'andro zay Jesosy. Tsy vitanay ny tenanay Jesosy, tsy mahasaraka anao zay Jesosy. Ianao no ilainay, ianao no antom-pisinay. Sotra Jesosy, sotra foana zay, sotra foana zay na fitehirizanao anay ary na mahatonga anay eto fotsiny Jesosy. Halleluja. Tsy mahavita tena irery ao tompo familanao, izaho manontolo. Tsinotsino zay rehetra mety ananako, tompo raha tsy misy anao. Natao isaraka minao aho, nahanalavitranao, fahasangamby izay mety anjohay, raha toka ilaozanao aza manaliay yaleo anatreanao, zay sorina mikontompo ilay fanahina avery ao ratsy eo ianao, aza ilaozanao, aza manaliay yareo anatreanao, zay sorina mikontompo ilay fanahina avery ao ratsy eo ianao. Tsinotsino Jesosy tsy mahavita tena irery ao tompo familanao, izaho manontolo. Tsinotsino zay rehetra mety ananako, tompo raha tsy misy anao. Tsy mahavita tena irery, tsy mahavita tena raha tsy eo ianao, izaho manontolo. Tsinotsino zay rehetra mety ananako, tompo raha tsy misy anao. Tsy natao isaraka aminao aho, azy izay mety anjohay,
aza ilaozanama aza manariay yaleoanaceana asesurina mikiotopo ilay fanahinana pavery aratsy eo iana ratsy eo ianao fisanandro milanao tompo sanora tompo milanawa 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 isanandro Jesus isanandro tompo milanao isanora tompo milanao isaminitra isaseconda tompo milanao teneno isanandro tompo milanao isanandro tompo milanao isanora tompo milanao isaminitra isaseconda tompo milanao ifunisaiko ny fanaiko maniry mafiana tsisy toerana takanoko eoanilana eo akaikinao no manatsara itoetrara tsy ananaya isanandro tompo milana tompo milana isanora tompo milana isaminitra isaseconda tompo milana isanandro tompo milana isanora tompo milana isaminitra isaseconda tompo milana isanandro tompo milana isanora tompo milana isaminitra isaseconda tompo milana milanawa 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 socio família nawa
Jesosy isanora Jesosy ilanao Jesosy Teirizoawana mandrakiza sunini tanaku rai suni fianaku wanao wanao ireria otupo Ty Sabotsy marainty voninahitra rehetra dia atolotra ho anazy fa Andriamanitra tsy manary ao anaty sarotra Jesosy. Ety am-piandohana dia tiako miteny hoe tenin'Andriamanitra rehetrarehetra izay heninao ka manitsy anao dia aza mieritreritra hoe ho afamaina amin'iny fa tena hazain'iny hatrano farany ianao ary tena ongotany hatrano faka mihitsy. Marary ilay izy fa tsara. Tena hoe matsiaro libre ianao zany rehefa afaka tamin'ilay toetra ratsy. Tamin'ny 2023 za aloha zany dia tena hoe niankin-doha be amin'ny zavatra hita amin'ny maso, amin'ny asa aman-draharaha dia tena hoe ilay manantena hoe andray vola amin'izao dia hividy an'izao andoha ty tsisy nininana na ina. Dia matetika moa pasteur sy pasteur zao mitory tena hoe tsy ny karamanao izy mamelona anao fa Jesosy. Dia tena tsy azoko mihitsy zany hoe ahoana koa raha ny impossible zany. Dia nanomboka 2023 tena nesorin'i Jesosy tamiko daholo ny client ako izay tena hoe matanjatanjaka rehetrarehetra. Tena hoe juste sakafo ny nomen'i Jesosy, sakafo sahaza. Dia narary be ilay izy aloha tamin'ny voalohany tena monomonina be fa tena namboarin'i Jesosy atao anatin'ilay izy. Dia tao anatin'izany nisy tory-tenin'ny pasteur izay koa tamin'ny mbola teny Pasapito ilay resaka sarotra kanina. Ny alalàna ozy hoe raha tsy toetra ianao dia ilay amin'ny 12 misy olona tonga manao audio iny dia tezitra be. Dia tena zany nefa ilay izy. Dia nanomboka tamin'izay fotoan'izay ka hatramin'ny taona lasa izy zany tena nazay ilay izy foana dia nanomboka tena nanaiky amin'izay hoe iza moa za zany niziriziry eo dia tao anaty tsy fisiana zany, tsy hoe tsy fisiana zany fa tena hoe juste be foana ilay sakafo omen'i Jesosy
am'12 atoandro nisy lehilahy be le matanjaka be tonga tena nitsotra mihitsy ry zareo hoe zay tonga isakafo izy fa tsisy arotsaka ao aminay dia ato aminao dia dia teo zany amin'ny nanomboka gaga hoe tena tsy tezitra mihitsy aza fa le olona mpandoatra vary eo aminay zany tezitra be hoe tena tsy mahalala fomba mihitsy le olona io loaro izy za tsy mahavita dia misaotra ho a Jesosy fity moa zany misy dia tia zaraina dia loarana tena hoe comprend verset ngamany azo ilazana azy dia narosoko gaga nefa lany le izy tena misaotra ozy izy ry zareo fa voky be dia gaga be vary kely tena voky be dia nandeha ny herinandro zany re olona reo tena tonga tao foana dia tao anatin'izay vatsiny Jesosy zay dia nisy zanako izay ny teny hoe mahagaga ry neny ozy izy fa ohatrany nisy fitahian'Andriamanitra tampoka dia hoe mba ho any reto vahiny isan'andro reto zany dia tapitra moa reny nany herinandro tsy tonga tsondry zareo dia tao anatin'izay tena hoe rangirangitan'le olona ao aminay foana zany fa tsy tafotoana mihitsy fa nalahelo aho hoe indrina dia tsisy ary ao aty Jesosy dia mbola afaka mamahana olona ihany moa le olona koa mampalahelo hoe olona be ohatra reny ve dia tena tonga mihitsy izy mitsotra hoe tonga isakafo dia tao aorianan'izay tonga mivavaka teto Sabotsy maraina 7 ariary ny vola taty aposiko entina etsena aty amin'ny karanaty dia rehefa niditra tao moa dia zay ozy izy feno anona ny tranombarotray dia manao azao dia misorata anarana dia narotsarotsako tany le izy dia niantso ry zareo ariva na ianao ozy izy arabaina fa nahazo loka dia loka inona ho tsy taitra mihitsy zany dia tele ozy izy dia tsy taitra mihitsy dia natsoko moa ny tao an-trano dia mety tele kely anina za fandana dia kanjo no ny tonga tao tena tele be raha notaniako mividan'le izy moa 12 millions 5 dia tena hoe mifona tamin'i Jesosy fa za tsy faly satria za tsy dia tia tele loatra moa tena tsy nangataka tele mihitsy fa ny tao an-trano tena faly be dia za tena lasa nitokana anakariam-pandriana nitomany hoe za kosa ho a Jesosy ohatrany tsy nangataka an'io fa tsy azoko dia nazavainy moa le izy hoe rehefa Andriamanitra manome dia maimai-poana tsisy fisasarana zany fa tena hoe ohatr'izay zany le izy tao aorianan'izay indray no le vokatry le tsy fahampiana zany dia tsy voalohany jiramanay 20 volana dia fa nilaka teo moa izay mivady hoe andana amin'ny negosy dia za ho tsy handefa andana dia rehefa tonga tany izy dia hoe rapitsony ny tena farany dia le andro ny tena farany io nisy niantso hoe ino ozy izy gaga aloha zany nisy ay mivola tonga dia fa inona ary ty diso numéro raha ve sahina fa tena le tena hoe le vola andohavana jiro exacta mihitsy le tonga dia ozy le olona hoe ino ozy izy hofana machine anao ana dia zany eo tena tsy nely raiso re dia voninahitra ho an'i Jesosy fa voaloso aman-tsara le jirama tonga indray fidiram-pianatra dia nandeha teny an-dalana tsotra fotsiny dia mifanena tamin'olona efa ela be tsy hitako dia inona ny vaovao izy dia fampidirana mpianatra zao malaza dia fa misy problème nga dia me fotsiny dia eny amin'ny problème moa ve ho tsy izy tonga dia nomen'le fahafahana rehetra nalotany ampianaran'le zanako tena hoe za tsy nangataka hoe mba meo fa tonga dia izy mihitsy no tonga tao an-tranonay nanatitra le izy tao aorianan'izay indray
tsy voalohany indray ny jiramasy moa tapaka soma tsara ny jiro dia tamin'izay fotoana izay moa tao i dadatonaina sy ny zanany dia vavaka ry zareo za zany tena samboaravoara be hoe lozina ary ty aiza nahita fahafahana amin'ity dia vavaka ry zareo dia menomenona be amoa tokony tsy nampidirinareo le jirama ohatra zany dia avy eo mipetraka amin'ny vavaka hoe tsy maintsy atrehana zany ty hoa Jesosy fa atao ahoana dia temo fanamasina hoe ianona tsoina ozy dia vao niantso an'ilay olona dia ay ve zay zany ino ozy izy tonga dia nalefana ilay izy dia aza verina tsony voninahitra ho an'i Jesosy ihany dia amin'izao fotoana izao tena hoe naverin'i Jesosy amin'ny laony ny asa aman-draharaha dia tsy miankina tsony hoe tsy manao an'ilay taloha zany fa tena tsapako hoe tena afaka tanteraka dia voninahitra ho an'i Jesosy ihany fanafahana. Dao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy fitsona vavolombelona manaraka. Voninahitran'Andriamanitra ihany no ahafahako amin'izay vavolombelona eto tamin'ny tondran'ny tompon'ny fiainana mivady zany tsy maraveriko taloha kely zany le izy mba teny hoe azahoana roana izy da nomboka niditra tao anatin'ny tokantrano zany zay efa samy nandray an'i Jesosy dia nilamina be mihitsy zany tamin'izany tena hoe lamina ny fiainana zany tena manana ny rehetrarehetra miazakazaka mihitsy ny promotion ny asa ny fampilatanay zany feno zavatra be da be tena hoe dia teo zany nanomboka variana nomboka ny variana zany zay zany eo amina sehitra ny fanompon'Andriamanitra foana tsy hoe nivadika fa teo foana fa nisy fahavalo-marianina zany nomboka variana mandeha voyage variana amin'ny restaurant variana no vacances varom-bariana teny zany dia kay ny tompo tao anatin'izay manomboka manaitra anay zany tsy kelikely eny zany dia zay tsy tahitra fa ohatrany hoe misy problème dia régleny eny dia mivatsy moramora eny ihany dia vao miverina indray dia mandeha teny ny fiainana zany dia farany izy ohatrany hoe hita hoe miaratsy zany dia izy dia farany ohatrany tena nikatso tanteraka mihitsy zany dia tamin'ny taona 2023 iny zany dia tsy afaka nihetsika mihitsy zany ohatrany hoe confinement faharoa indray zany tamin'io dia tsy afaka nihetsika dia tsy afaka mandeha vavaka tsisy toerana misy anay zany lavidavitra ny ambanimbanivohitra mialan'ny Tananarivo tsy maintsy mandeha tongotra zay zany raha te hivavaka fa ny fiara tsy simba tsisy pneu tsisy assurance hafahafa be daholo zany dia tena nijanona aloha zany dia tena hoe aloha mandinitena fa tsy milamina dia nijanona tao an-trano tena hoe efa eritaona latsaka kely niainan'izany dia nomboka nafantoka tsikelikely zany niala tamin'le fifantoana tamin'le problème zany le sainay hoe tsy antsony ty fa aloha mifantoka any amin'ny tompo zany dia nomboka miverina nandinitena nandinika tsara mihitsy ahinona le izy ahoana fandehany dia nomboka niditra zany le fiadanana zany hoe na tsy dia nisy ary ny teo an-tanana zany dia satria le asa nomboka tsy nandeha mihitsy dia nomboka nisy fiadanana tsikelikely dia nomboka izay nivavaka teto janvier 2024 mbola tsy zavatra niova amin'ny fiainanay zany fa aloha ngahy hivavaka fa zay toeny eny aloha fa tsy dia mandeha tongotra zany miaingany 5 maraina zay miala ny trano dia mandeha tongotra any amin'ny sasakady vao misy taxi be dia mandeha foana teo amin'ny volana vitsivitsy teo nanao an'izay fa hita hoe miadana zany tsisy hoe mitaraina tsisy hoe fa lasa foana dia tao anatin'izay dia nomboka hita hoe misokatra tsikelikely zany ny fiainana zany dia nisokatra dia tsisy hoe volameny tonga teo tsisy hoe projet be ny asa lehitrelony ny asanay fa manomboka nisy nisokatra tsikelikely izy dia tao anatin'izany dia nomboka hoe milamina tsikelikely tao zany zavatra nanahirana efa hoe taona maro mihitsy nomboka nilamina tsikelikely dia no antsapana izy zany hoe le
feny fiadanana zany zay manana ny zavatra rehetra zay fa tsy manana zavatra be tabe hoe zavatra rehetra zany ohatra hoe mampilamindamina kokoa zany nomenan'izy noho ny zavatra be tabe ohatra mampikorotantsaina zany tsy mampilamina dia eto anatin'izany tena zava-dehibe koa tena hoe namboarin'ny tompo zany le tupo satria tena taloha nampianarina fanetretena nampianarina fahaonona tena nampianarina koa hoe tena hoe tsy fitokisana amin'ny vola zany taloha zao ohatra anazy zay zao tsy mahay mandeha taxi be zany tsy mahay mandeha tongotra ohatra ny hafahafa be raha ohatra hoe mandeha tomobile foana zany tsy akizay mihetsika dia nampianarina tompo taty ary faona ohatra hoe tsy mahay manana zavatra vitsivitsy zany sy fa mibetsabetsaka foana zany no talina ohatra hoe alezy zany fa niova le izy dia taloha zany raha hoe mivoaka ny trano raha tsy hoe matevitevina mipaosy ohatra ny tsy alezy zany fa raha tehirina zany ohatra ny izay ao an-tanina zany dia lasa zany dia ohatra mety foana le izy dia zay zany tena tiako hoe tenena zany amin'ny hoe raha ohatra zany tena mahatsiaro ianao hoe ambin'ny tompo azavariana zany azavariana mihitsy fa ataovy tsara foana le fiombonana fa le fiombonana amin'ny tompo iny zany no miregle le tupo mba tsy hanaonao foana zany dia raha hoe mandalo ady hoe nandalo zavatsarotra ohatranay zany dia milana manana faharetana zany dia tsy hafantoka any amin'le problème zany fa fantoka any amin'ny tompo foana dia tena hita hoe reny fampianarana hoentin'ny pompon'Andriamanitra zay zany tena atao fiainana mihitsy dia tena hitanao fa tena efficace le izy dia ho an'i Jesosy rery no voninahitra alohantsika tiaka mafy ho an'i Jesosy témoignage farany ho an'ny androany ho an'i Jesosy ny voninahitra zavatra tadidiko hoe roapolo taona angamizay any anao témoignage farany dia androany verina 0 indray aloha mangataka an'i Jesosy anam-pahindrena raha zavatra ho ataoko témoignage mety tsy vita eto daholo angamba satria be loatra ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainanay za surtout fa anankiray no entiko eto aminareo angamba mananjanaka spécial zay autiste le zaza dia zaza autiste zany rehefa manao crise tena ingérable tsy hitanao satria izy non verbal tsy miteny izy zany dia ny anehoan'ny crise-ny mihazakazaka dia midona adona ny vatany eto dia tadidiko mois de janvier ao anatina tarika misy anay moa dia rehefa taona vaovao aoriana fifadikana dia misy vavaka ataon'ny ekipa dia misy mpanompon'Andriamanitra tonga any trano dia tsy afaka izay tamin'izay fotoana izay fa nytadidiko ny tenen'ny namana hoe nitondram-bavaka ho an'ilay zaza ny pasteur nandalo tany dia isorana Jesosy fa izay zany hoe aizy nametrahan-tana ty zazy ty tonga tamin'ny mazagako tena nentina-bavaka ilay zazakely nandalo mpanompon'Andriamanitra dia ianao zany miandry hoe aizy hiteny be ty autonome be dia kay le planin'Andriamanitra tsy izay fa io zazy io tena autiste izy grand autiste dia manao allergie ana gluten dia lactose enjana be dia ao an-trano zany raha vao misy hoe ronono zazakely ny zandra mipetrapetraka na misy biscuit nouille instantané ka hitany dia izy mazotomana be mihitsy aloha le zazakely dia tonga dia hoaniny iny dia efa misy rezegahana chlorphéniramine moa ohatrany hoe io fa miandra indray tsika dia raha vao mitady anao crise dia to dia mena le fanafody isorana Jesosy tsy tany amin'ny atentinay mihitsy ny fanasitranana fa afaka ho azy le zaza tsy fantatra hoe taiza fa mihinan-kanina izy dia io fa nihinana ronono le zandrany dia miandry izay mivady to tsy manao crise mihitsy nouille instantané dia mihinana zokony tsy nandray moa fa tsy matetika dia jerenay mihinana me hoe dia tsy fantatray zany hoe taiza atao anatin'ny année 2024 ny sitrana le zazakely fa tena isoranay an'Andriamanitra fa afaka tanteraka Jesosy ny voninahitra les secrets les secrets Jesosy ngamba ok ay manontany pasteur ato ina le secret any en fait izay mivady mihitsy namboarin'i Jesosy aloha dia ohatra lasa mety ho azy tolo zany zavatra rehetra na tsy nangatahana alohantsika tiaka mafy ho an'i Jesosy raha ny heno tsara nareo
dia le témoignage anankitelo teo ohatrany hoe zavatra anankiray fa averin'i Jesosy le izy tsy ny rehetrarehetra no tokony hifantohana fa Jesosy ohatrany hoe mitaky amerina ny fifantohantsika ho ao amin'i Jesosy. Nisy olana taty Claudia teo ny Jirama teo ny rehetrarehetra toetra sy ny sisa fa verina ao amin'i Jesosy dia regleny ambony. Nisy olana le rahalahy tao alohan'ny tonton Sam teo nety ny fandrarahana tany aloha efa any Jesosy izy ny lamina ny rehetrarehetra fa adiny Jesosy variana nanao voyage mandeha restaurant variana dia sarotiny Jesosy ny mpanjaka amin'ny fiainantsika dia lasa mifantoka any amin'ilay zavatra hafa omeny Jesosy tsika fa tsy any amin'ilay mahampanjaka azy dia tsoahany Jesosy le izy dia ozy izy le rahalahy teo raha neny tsara tsika nandiny teny zahay nandiny tena dia namerina le fiombonana tamin'i Jesosy dia rehefa niverina izay rehetrarehetra zay rehefa maro toerana ny fanjakan'Andriamanitra ao anaty dia averin'i Jesosy moa tsy omeny miaraka amin'ny maimaimpona kova ny zavatra rehetrarehetra. Dia tonton Sam teo zanany autiste mety hoe le zanany no moyen nitondrahan'i Jesosy azy tao anatin'le vraie communion tsy tena hoe eto amin'ny asa fanompoana na dia teto ary fa ao amin'le vraie communion satria misy fiangonana tena miombona amin'i Jesosy koa dia tsy eto rehetra fa nitanjontsika ny fiangonana rehetrarehetra ny mpino rehetrarehetra dia hanana vraie communion amin'i Jesosy ny tiafa mafy an'i Jesosy. dia le zana moyen fotsiny nitondrahan'i Jesosy anazy mba hifantoka ao amin'le fiovampo fiovantoetra le vraie communion fiombonana marina amin'i Jesosy fa rehefa maro toerana izay le zaza nge tsy nanininy efa niova le zaza alleloia. Dia ozy izy taty Claudia teo io teny raisinao io hiazanao hichaseanao hipourchaseanao rehefa tsy miova ianao dia enjehan'iny foana dia tadio fa hiverin'i Jesosy ilay teny dia ndao anaiko fotsiny tsika amen. Ndao tsika hitsangana ndao hisaotra an'i Jesosy ny amin'ireo témoignage be da be mino ahako fa matona alefan'i Jesosy ireny témoignage ireny zasy ianao tsika tsirairay avy manaitra antsika Jesosy tena hoe hiverina amin'le communion isan'andro tandremo sao dia atakalontsika zavatra hafa Jesosy sao dia atakalontsika torimaso Jesosy sao dia atakalontsika resto Jesosy sao dia atakalontsika fitsangatsanganana Jesosy tsisy ratsy zany fa communion aloha ndao tsika hifantoka amin'i Jesosy asandrato ny tananao dia hisory Jesosy fa hasaro-piaro aminao izy hisory Jesosy fa mahasarotiny anazy ny fiombonanao aminy hisory Jesosy fa aleon'Andriamanitra ianao tsy misy ninninina fa tafaombona tsara aminy toy izay manana ny rehetra kanefa anakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Hisory Jesosy fa tena saro-piaro izy ny amin'ny fiombonanao aminy hisory Jesosy fa raha hiverina izy akanao dia tiany ianao tena hoe marina amin'ny fiombonana aminy ary tsisy atakalonao ho azy tsisy atakalonao azy fa tiany ny zavatra rehetra tena ho adininao fa izy no ataonao loha larana ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanamboaranao anay tsirairay avy misaotra Jesosy fa ianao dia mametraka amin'ny priorité anao mametraka amin'ny mahasouverain anao ianao eto amin'ny fiainanay ataovy izay tianao Jesosy. Misaotra fa sarotiny ianao amin'ny fiainanay tsirairay avy misaotra Jesosy fa tsy tianao hoe milamina ny fiainanay kanefa ny fiombonanay aminao tsy milamina dia avelanao Jesosy hiala ny zavatra rehetra mba hiverena ny fiombonanao aminay kanefa rehefa maro toerana ny fiombonanay aminao dia voalaza ny teninao fa omenao miaraka aminao maimaimpona avokoa ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy fa tsy tianao izay hovariana amin'ny arena fa hikatsakatrany lay tena fitahiana dia ianao zany. Misaotra Jesosy fa mahasarotiny ianao ny fifantohanay amin'ny zavatra hafa ankoatra anao. Misaotra Jesosy fa ny amin'ny fanamboaranao anay. Misaotra Jesosy fa ny zavatra rehetra dia azonao reglena rehefa marina ny fiombonanay aminao rehefa tanteraka ny fiombonanay aminao tao ny jirama tao ny trosa tokony ho aloha tao Jesosy ireo karazana toetra maro samihafa izay tsy mampahazo ainanao ohatra ny hoe sarotiny akanina Jesosy aoka izay tena ho marina aoka ny toetranao no anjaka ty anatinay aoka ilay toetra honena rehefa mahita olona
tsy misakafo onena rehefa mahita olona noana ka nahatonga anao amoky olona tsy omby 5,000 amin'izay teo an-tanana. Misaotra Jesosy fa tsy mampianatra anay ianao hifantoka amin'izay eo ampelantanana satria raha mofo 5 sy azan-drano roa tsy avoky olona tsy omby 5,000 zany fa noho ny toe-po dia mahay manome ny anina sazy ianao isan'andro. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahiana, misaotra Jesosy ny amin'ny fitahim-panahy, misaotra ny aminao manokana Jesosy fa manaiky ianao anitsy anay isan'andro ary misaotra ny amin'ny teny izay manenjika anay mba hiovanay hifanaraka amin'ny toetranao. Mankasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika tehaka mafy ho an'i Jesosy hidirantsika ao amin'ny teny. Alleluia. Asitehaka mafy ho an'i Jesosy. Ao voafainy amin'ny lanitra indray ny tananao, tsy fanao fotsiny izany amin'ny fahazarana fa fakasitrahana sy fanomezam-boninahitra n'ilay avo indrindra izay antony ity fivoriana ity, antony hatongavantsika eto. Tsy tonga eto tsika hifampitazana hoe ao ve paster sa tsy ao, nao ve le rahalahy efa isan'andro tonga eo mifanatriana iny, fa ataovy azo antoka ny fonao androany misokatra, miaino, mivelatra, mandray an'le tokana sady mendrika eo amin'ny sy fanomezam-boninahitra Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ao voafainy amin'ny lanitra ny tananao teneno Andriamanitra androany, tonga eto Andre anao, tonga eto handray anao, tonga eto hiaino anao, tonga eto tompo hifankahita aminao. Ianao ndrehetra ilaiko sy iriny foko aza vela isy antony na fisainana avy amin'ny devoly na bitsika avy amin'ilay ratsy animba ny fifantohako tsy hifankahitako aminao, fa mangetaetanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko tahaka ny faniry ny deravavy ny rano anony Jehovah ny faniriany ny fanahiko anao, ary tahaka ny fangetaeta ny tany karakaina ny fipaika ny andony maraina ny fiandrasako anao, satria ianao ny rehetra amiko. Aoko hisandratra ao anatin'ity fivoriana ity ny anaranao, dia aoka tsisy na iza ho hita androany fa ny voninahitra ho irery Jesosy no hisandratra mandrakizay. Dia mitenena aminay amin'ity takarivo ity, amin'ity maraina ity, manambarany sitraponao aminay isan'andro. Dia aoka izay raha hiala eto tena niona taminao, nahitanao nandray nikasikao, satria ianao lay tompo sy mpitantana, mpihevitra, mpikarakara, indrindra mpamonjy ny fananay. Dia mitenena aminay mandrakarivo, vokiso zava-tsoa amin'ny teninao zay fa mangetaetanao ny fonay. Afofany amin'ny lanitra ny tananao dia teneno hoe any Jesosy any Jesosy ani Jesosy si vetiani faumandra kisa avetsika indre-pandeha intelo zay afotsika manontolo ani Jesosy anao ny fiainanay, anao ny mombanay manontolo, ianao ny matoy zao anay ary anao no mikarakara ny fiainanay.
ny antsipiriam-piainanay sy ny famonjena feno avy aminao nijoroana androany ho voninahitra ao reny taontsika ity an-tanana mafy eo ampanjaka ny mpanjaka sy tompotokoa maniry ianao ahazo toerana. Alleloia. Fantatsika tsara fa rehefa mijery ianao ny baiboly manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy dia misy manana baiboly feo aminareo? Misy mitondra baiboly boky mihitsy, boky tsy anina, tsy tablette fa boky. Ya taty ny vetivety azafady ya ty misy eto akaiky. Ty baiboly ty dia misy soratra eo anoloany hoe izy rehetrarehetra dia misy soratra hoe ny baiboly na koa ny soratra masina. Atsangany ny tanan'izay manana baiboly dia misy soratra hoe soratra masina. Ny soratra masina hoe soratra masina ny voalaza sy hitantsika amin'ilay voalohany eo amin'ny baiboly. Io ilay izy ny soratra masina. Ny soratra masina voalaza ary hitantsika hoe ny soratra masina. Mila fantatsika tsara fa tsy ny baiboly iray manontolo ny voalaza fa soratra masina. Ary deniny aty am-panomboana satria hizara sy hanondrony amin'ny Kristy izy ho fivoriana izao anambarany amin'ny Jesosy Kristy tsika mba ahafahantsika tena mifikitra tsara amin'ny famonjena, mijoro tsara amin'ny fahamarinana, mandeha tsara amin'ny fahatokiana, mandroso amin'ny fahatakarana ao anaty fanompoana. Dia misy zavatra tokony ho fantatsika. Ny soratra masina tsy manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, fa ny soratra masina dia mijanona hatreo amin'ny Malaki. Rehefa jerentsika amin'ny baiboly dia mirakitra ny fotopototry ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra. Ny baiboly dia boky iray manambara sy mirakitra ny fotopototry ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra sy ambaran'Andriamanitra. Dia voasoratra ao daholy ao anaty baiboly ny zavatra rehetra, ny tantara ao, misy tantara ao, misy rakitsoratra manambara ny zavatra nitranga tao na famantana sy fahagagana, misy endriky ny fahatsaran'Andriamanitra namonjo ny olona ao manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Misy karazana tantara be dia be, zavatra voarakitra be dia be maneho ny atao hoe faiza manao n'Andriamanitra hatrany ampamoronana mandra-piverin' Jesosy. Fa zao ny baiboly dia tsy soratra masina fa voarakitra fotsiny ary voalaza fotsiny amin'ireo apahany tao amin'ny baiboly amin'izay voasoratra ao ny voalaza fa soratra masina. Eo eno tsara ary ny Jaona toko fahadimy, ny Jaona toko fahadimy andiny fa sivy amin'ny telopolo raha itsika mihitsy ny tenin'i Jesosy dia aloha tena mahazaka fahamarinana antsika efa tsy zatra zao aloha foany daholo izay fahalalana fantatro tany aloha rehetra fa maneke fotsiny ny aino sy hiditra ao anatin'ilay fahamarinana hitarihan'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy dinionareo izy ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary reny nanambara kanefa tsy mety manantonay ianareo anananareo fiainana. Ao amin'ny bokin'ny Jaona io teny io ny voarakitra fa Jesosy tamin'ny fotoana nitenenany an'io mbola tsy nisy bokin'ny Jaona. Donc Jaona zany tsy ao anatin'ny soratra masina lazain'i Jesosy. Atsangany an-tanan'izay manaiky an'izany hoe fahamarinana aloha. Hitanareo eto Jesosy vao nanomboka ny teny, Jaona ao amin'ny filazantsara. Dia zao lazain'i Jesosy, dinionareo izy ny soratra masina, ataonareo fa ao amin'io soratra masina io no ananareo fiainana mandrakizay
ary reno izy izy dia manambarana maneho ahy kanefa izy izy tsy mety manantonay ianareo anananareo fiainana. dia inona no tiany Jesosy lazainy eto? Jaona taty aoriana vao nanoratra an'io, fa Jesosy tamin'ny fotoana ny lazany an'io mbola tsy voarakitra tao amin'ny bokin'ny Jaona. Nefa Jesosy nalaza fa soratra masina no dinian'ny olona satria ataon'ny olona fa izany no ananan'ny olona fiainana. Dia inona ary zany io soratra masina io raha tsy ao anatin'ny bokin'ny Jaona? Ohatr' zany ny famakiana baiboly. Dia rehefa mamaky ianao dia dinianao ny soratra masina satria tamin'ny fotoana io mbola tsy nisy ny bokin'ny Jaona, mbola tsy nisy ny filazantsara zany. Dia inona ary io soratra masina io? Dia ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo, Timoty koa dia niteny, Timoty faharoa toko fahatelo, 9:9 dia zao ny voarakitra ao: izay soratra rehetra no mentsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiny izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Tamin'ny fotoana ny tenenana an'io amin'ny bokin'ny Timoty koa mbola tsy voasoratra amin'ny bokin'ny Timoty. Donc zany nanomboka tany amin'ny filazantsara mandra-pahatonga any amin'ny epistily tsy voalaza fa izay ny soratra masina. Fa ny soratra masina dia nanomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Malaky. Satria ireo ny rakitra voasoratra maneho ny mahasoratra masina ny soratra masina testameta taloha. Ny soratra masina zany ilay nomeny tsindry manin'Andriamanitra eto dia tsy ilay baiboly misy antsika androany misy ny filazantsara sy ny epistily fa ny testameta taloha. Ary raha ny tenan'io zany Jesosy misy dikany matoa mamoaka an'ilay izy sy manindry tsara an'ilay izy. Mbola tsy nisy zany ny bokin'ny Timoty koa, zany hoe ny epistily mbola tsy teo koa ny filazantsara. Inona zany no atao hoe soratra masina? Ny soratra masina dia testameta taloha, nantsoina hoe soratra masina ny filazana azy, na koa raha ambaran'ny apôstôly Paoly koa dia manambara ny mystera manondro an'i Kristy, testameta taloha, na koa Jesosy Kristy miafina ao amin'ny teny. Izay koa ny révélation manambara momba ny testameta taloha. Zany hoe milaza sy maneho an'i Jesosy Kristy ny testameta taloha ary koa maneho ny ankapobeny mahakasika an'i Jesosy fa tsy manambara ny antsipiriany momba azy. Raha dika toy ny ombre na aloka na tandindona. Raha mitsangana dao tsika eto amin'ny tranompokin'olona dia jerena ny tandindona, loko iray ihany no hita eo amin'ny tandindona. Mainty, aizina. Io zao ny anazy zao misy tandindona, ohatr' zao koa ny anao raha tarafiny jiro. Midika zany fa ny tandindona tsy hahalalana an'le olona tanteraka. Fa ny tandindona amantapatarana fotsiny hoe lahy na vavy. Raha amin'ny tandindona ianao vehivavy ohatra ny borivolo, dia tsy fantatra hoe lehilahy io sa vavy raha tsy ny robinao indray no ahitana ao anatin'ny aloka hoe vehivavy ianao, satria tsy mazava ao anaty aloka le olona izay mijoro tarafin'ny fahazavana. Ny testameta taloha dia aloko ny zavatra ho avy manambara an Jesosy Kristy. Mosesy zao tsy nahafantatra hoe Jesosy no lazainy, fa Andriamanitra efa nanomboka nampiasa ny Mosesy anondro ny fiaviany Jesosy tamin'ny fananganany an'ilay menarana varahana izay nambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny bokin'ny Jaona toko fahatelo izay ny 9:7 hoe tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana varahana tanany efitra koa no nanandratana ny zanak'olona izay mibanjina n'ilay menarana no maty ny herim-pozina fa tsy mibanjina ny Mosesy. Raha eto ianao zany zatra mibanjina Mosesy dia tsisy vahaolana ny amin'ny Mosesy, fa Mosesy ny rahana anandratra ny menarana varahana eo amin'ny antona amin'ny hazo, dia zay mibanjina n'iny mandray antidote ny pozina ao aminy dia tsy ringana. Zany no tokony ho filazantsara marina
manondro sy manambara ny olona ny fisian'ny famonjena tamin'ilay niantona teo amin'ny azo amonjy antsika sady tokana ny malala antsika rehetra ny tiantsika ny mahafantatra antsika fa fony mbola mpanotsika dia maty amonjy antsika izy. Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Halleloja. Androany ianao zao anatin'ity filazantsara ity andramo ane tena mifampipantoka tsara eo fa ny zavatra hitranga androany tsy zavatra ordinaire fa zavatra extraordinaire. Ary ny zavatra azoko antoka dia zao amin'ny fotoana ifantohanao amin'Andriamanitra dia misy zavatra be dia be esoriny tsy eo amin'ny fiainanao. Reo karazana pozina mandringana rehetra tsy any amin'ny fibanjinana olona ampiasain'Andriamanitra fa any amin'ny fibanjinan'Andriamanitra mampiasa olona. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Eno tsara izy Mose tsy nafantatra hoe Kristy ane kay le azo natsangana etandindrona. Mosesy koa tsy nahalala fa le raha famafazana tamin'ny andro-paka nosorona teo amin'ny isaky ny vavahady dia tandindo ny rany Jesosy. Rany zanak'ondry ny natao fa rany Jesosy ny namaly satria tsy izay ran'ondry rehetrarehetra fafa eny ambaravarana akory ny mamaly ianao. Mosesy tsy nahalala fa Jesosy le izy. Rehefa nijery le menarana ny olona voakaikitry menarana tsy maty dia ohatrany mihitsy Jesosy. Jesosy naterahany zaza sy natongavany ho nofo dia mba hanafaka ny olona zay rehetra voageja ambany tahotra ny voagejan'ny fampahoriana amin'ny tahotra fahafatesana satria netiny tamin'ny tenany ny fahafatesana mba isy hananganany ianao. Mafantatrao ve amin'ny andro farany ho avy ny fotoana hananganany ianao dia hovanty mety loha ty hitafianao tsy mety loha anafanao anazy. Rehefa mibanjina azy sika dia tadidio mifindra ao anatintsika ny fahatsarany dia babony fahatsarany zay faharatsiana rehetra ato anatintsika ny aisotra fa tafatoetra ao anatintsika amin'ny fahafenony ny fahatsarany rehetra. Raha olona ny jerenao dia toetra ratsin'olona no anananao fa raha Kristy ny jerenao dia tadidio le afatra teto omaly boriky tsy folaka no nitengena niakatra ny Jerosalema satria boriky mbola tsy nitengenan'olona araka ny tantara ny mamolaka boriky mafy be no mamolaka soavaly fa ny Jesosy vao nitengena n'le boriky tsy folaka tonga dia ny finirany fahalemem-panany. Alleluja. Karaha tianao ny aina amin'ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra tsy misy afa-tsy olombelona tokana sady Andriamanitra ny raha nahamonjy ianao ihany no afaka hitonan'izany ao anatinao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Ndao itiatanana mafy be ho azy. Ohatr'izany koa ny fiara amin'ny fanekena tandindony Jesosy sy ny prezansany. Ka Mosesy tao amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salamy dia maneho ny afatra maneho an'Andriamanitra amin'ilay izao zay izy. Fa iza moa ianao mba hinon'ny Israely fa ianao naniraka dia hozy izy hoe izao zay izy hatrizay ka ho mandrakizay izany no anarako. Izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Teo amin'ny boky Mateo vao nanomboka isambotra an' Jesosy ny jiolahy dia nijoro izy dia iza ny tadiavinareo? Jesosy avy any Nazareta. Izao zay izy. Tonga dia nidaraboka ireo ary tsy nahatsangana. Diky fa rehefa nanomboka revele naseho le niafina tao amin'ny testamenta taloha rehefa tonga ny tanteraka
dia tsy misy sombitsombony intsony. Ry fiangonan'i Jesosy Kristy aza maka sombony any amin'izay efa nilozan'Andriamanitra, fa maneke hisitraka ny tanteraka ao amin'ny fahafenoan'ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Nisy fotoana amin'ny boky ny Jona toko 9 ny Jiosy dia niteny ho sisin'ny Jiosy hoe asehoy anay ny ray dia ampy anay izay Filipo niteny an'izay. Ho sisin'ny Jiosy koa hoe zay taranak'i Abrahama, zany hoe mbola nitoetra tany amin'ilay Lasary zareo izay maneho ny sombitsombony. Tsy hoe tsy ilaina intsony ny bokin'ny Genesis ka hatramin'ny Malakia. Non, tsy afaka tena hiariary ny fahalalana ao an'ilay tanteraka efa tonga raha tsy misy ilay aloka sy mistery amantaranao mihoatra ny fahatongavany, izay ny afenany, ny voahany, fantatrao ny alalana ho azy bebe kokoa rehefa miseho izy. Ao a dikan'izay ny prinsipa rehetra fotsiny tamin'ilay aloka nanondro azy, raha zay miainanao nefa efa tonga izy nanambarany fahamarinana taminao, dia zay le fahadisoana no mitoetra. Ohatra izao le izy, ohatra raha androany ianao nanatitra fanatitra tendrombohitra ohatrany hoe anao alatsa-drà, nefa efa latsaka ny rahan'i Jesosy nefa tena fahamarinana, dia lasa manompo sampy ianao. Zay zanak'i Abrahama rainay, dia hozy Jesosy raha Andriamanitra aza manao ny Abrahama ho rainareo izy izy, fa raha Andriamanitra ny rainareo, hoe Andriamanitra ny rainareo dia nanaja nareo. Fenareo izy Jesosy zanaky ny devoly rainareo. Dia eritrereto hoe le Andriamanitra ny Jiosy mba nijoroany teo anatreny Jesosy ny Jehovah Andriamanitra El Elohim Adonai. Nefa le Andriamanitra mpamorona lasa nataon'i Jesosy hoe devoly rehefa tsy nanaja azy ny Jiosy. Midika fa ny Andriamanitra tena izy dia le Andriamanitra ray Jesosy Kristy namonjy atsika, nandatsaka raha tsy tanteraka ao anatinao ny famonjena amin'ny fanananao an' Jesosy, dia tsy amin'Andriamanitra ny famonjena ny vavahanao sy tomponao, fa lasa mivily lalana any amin'ny fanompo-tsampy ny zavatra ataonao, satria ny fiankofana marina dia amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanekenao andray ny famonjeny. Tsy maharedeka ho an'Andriamanitra. Tsy tokony ho taraiky ny fiangonana fiafakaiky ny fitaopam-pakarano. Aza miverina amin'ny fanao tao anaty aloko, fefa mivoaka izay nafeny no tarafy ny tamaso natao ho tafiny. Misy fotoantsika mbola manozona te hanahaka ny Eli nefa nahazo correction any amin'ny filazantsara Eli. Dia rehefa sorenitsika dia hoe alitara ozina amin'ny famerenana any amin'izay nandefa azy ny faharatsiny. Nefa ny fandresenao amin'i Jesosy Kristy tsy ohatran'ny Eli, fa be dia Eli fa naninana eo aminareo. Zanak'olona ozy tsy tonga amery ny hainy olona. Zany hoe ianao zany tsy nahavita mission raha milaza fa kristianina, nefa manaraka ny prinsipan'ny Eli efa nahazo fananarana, dia ina mbola anjonanao ambonin'ny alitara nefa ianao kristianina fa tsy mpanaradian'ny Eli akory. Eli ne olona tsy tanteraka nampiasaina ary niaritra Andriamanitra satria niara-niasa tamin'ny karakteran'ny olona tsy tanteraka. Io no hitaneo dia io no nampiasaina. Ary zay natonga n'Andriamanitra ny setrasetra tehany eo ny fisiny eo amin'ny fiainan'ny olona tsy tanteraka tamin'ny faniompamantarana mihoatra tamin'ny andro ny testamenta taloha. Fa rehefa tonga ny tanteraka tsy mainky Andriamanitra aneo fa akasika fiainan'olona sy anovany zavatra rehetra ety ivelana izy, fa ny mission an' Jesosy dia izay nampiavaka azy ary mihoatra lavitra no izay vitany teo alohany. Reny manaraka ho azy fa ny sarobidy indrindra ny famalianao ny mission tonga hamonjy izy. Ianao ny fatohany aloha tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, mila averiny izay. Reo fiainam-pahalotoana rehetra elao, ny fitsangajangana, ny fahalotoana, ny Galatiana toko 5:5-10 vakio filany nofo sy ny fireko zao fiainan'izao mba maneke ho diovina. Maneke ho diovina
satria miafinao ambadiky ny fanekenao tsy toetra eo amin'ny nofinao fa manaky andrainy famonjeny mahatateraka ny mission-any eto ambony tany. Zay ny mission an Jesosy. Raha tsy tonga Jesosy tsy nisy famonjena. Tao fa hiditra lalitsika. Matthieu, Marc, Luc, John. Tsy testameta vaovao. Mataodra ny tanan'izay miaina. Satria Matthieu, Marc, Luc, John, story. Nanao story Andriamanitra. Dia Matthieu, Marc, Luc, John ny storyany. Pasteur Rodolphe. Fa ahoana raisitsika ny baibolitsika ao am-bokon'ny Matthieu toko 5:20, ny 9:20. Fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao na hoe testameta vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Ny testameta vaovao tsy teraka raha tsy latsaka ny rahan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy anefa taty amin'ny tantara faran'ny fiainany talohan'ny nahafatesany. Dia rehefa maty koa izy, vao natao mahafiorina ozy izy ny bokin'ny Hebreo, mahafiorina ny didy amina testament rehefa maty sy nanome azy. Noho izany teo amin'ny nahafatesany vao vita tombo-kase ny testameta vaovao, izay no nahatonga ny fiangonana teraka taorian'ny fitsanganany. Fitsanganany tanan'izay miaina. Noho izany ny testameta vaovao story. Dia zao ilay izy. Ianao zany tsy afaka halala ny haren'ny fahasoavana ao ambadiky ny famonjeny raha tsy mahatakatra tsara sy maharaka ny story izay napetrany. Tandony antsika hijery tsara ny famarinany teny. Atsangana aloha ny tanan'izay mandray hoe henonareo tsara ny zavatra rehetra fa ara-baiboly tsara daholo tsika. Tao amin'ny rahan'i Jesosy nalatsany ho antsika nanomboka ny testameta vaovao. Raha tsy latsaka ny raha dia tsy nisy fanekena vaovao. Ko Matthieu ka hatramin'ny Jauna dia tsy testameta vaovao fa tantaran'i Jesosy tetỳ tany mielohan'ny nandatsahan'ny rany sy nanombohany ny testameta vaovao. Ny testameta vaovao dia manomboka eo amin'ny asan'ny apôstôly ka hatrany amin'ny apokalipsy. Taony maneho ny maha-olombelona an'i Jesosy Kristy ao amin'ny story io. Taony le ohatrany hoe fotoana ny tetezamita mielohan'ny testameta vaovao. Tao Jesosy Kristy naseho teo amin'ny nofo. Taony nahitana ny fisehoan'Andriamanitra teo amin'ny nofo. Netireraka, natory, vizana, nona. Rehefa naseho olon'Andriamanitra natao hoe Jesosy Kristy dia tsy nitoetra sy maro toerana le hoe Salamo 121:4 le hoe tsy matory na rendremana amin'ny mpiandry anao ry Israely. Iny zany manondro an'Andriamanitra. Ny antony indro tsy matory na rendrena ny mpiariny Israely. Ny antony satria tonga izy teo amin'ny nofo naseho olon'Andriamanitra natao hoe Jesosy. Fa tsy midika ny fisehoany olona. Eno tsara. Zavatra sarobidy be no zaraiko. Hoe tsy Andriamanitra izy. Naka ny endriky ny olona izy fa Andriamanitra. Andriamanitra zato isan-jato Jesosy. Ary naka ny endriky ny olona zato isan-jato izy. Fa nazavay le izy dia mila maharaka tsara sao dia metraka fanontaniana hoe karaha Andriamanitra izy. Maninona mbola natory nefa tsy matory na rendremana Andriamanitra. Izy natory. Izy naseho teo amin'ny olona niara-nonina tamintsika. Jesosy Kristy rery ny olombelona niavaka teto ambony tany satria Andriamanitra naseho teo amin'ny endriky ny olona. Filipianina 4 manomboka amin'ny 9:5. Io no manambara ny fisehoana sy ny mahandriamanitra azy. Aoka ho aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. 9:5 manampatonga amin'ny 9:10 zay resika. Zay na dia nanana hitanareo ny endrik'Andriamanitra azy atao aminy dia tsy nataony ho zavatra nofikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra. Jenareo anie io zany ataovy amin'ny 9:5 vetivety. Io 9:5 io zany
le toe-panahy tokony ananantsika na manginy fanahy-polo amin'ny fiangonana na toinona endrika isehoany zanak'Andriamanitra. Le zanak'Andriamanitra aloha tsy ianao fa Jesosy ao anatinao. Dia ny fisehoanao zanak'Andriamanitra, zay koa mbola tantara hafa koa momba an'izay révélation zay, fa manaraka izay nidirantsika lalina fa somary lavalava momba an'izay hoe so voary rehetra dia miandry ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra. Le fanehoana ny zanak'Andriamanitra ka rehefa tena mitokana tao anaty fifadikanana sy vavaka, dia tsy hoe za miseho amin'le maha izy azy satria nateraka indray efa zanak'Andriamanitra, fa tsy tonga zanak'Andriamanitra raha tsy nandray azy. Izy ato anatiko mambabo ny momba rehetra kay le endriky ny zanak'Andriamanitra nahafako azy voaka eo fiarahamonina tarafo ny voary rehetra. Zay no mahatsara ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny fahaizanao mandray ny fanomezan'Andriamanitra. Ozy izy na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy izy, dia eo amin'izay le maîtrise, le fifehezana. Tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, tsy nataony ho zavatra ny fikirina mafy. Ianao zany raha te hitahiry ny fanahy ny fanetretena ao anatinao, ny vokatry ny fanahy ao anatinao, dia mila mahazaka ianao ny fisehoany amin'ny alalanao, mba hatonga anao tsy hamikitra mafy ilay endrim-pitovizanao aminy, satria fantatrao fa tsy noho ianao no ahafahanao manefa ny zavatra rehetra, fa noho izy amin'ny fahafenony ao anatinao. Fa Jesosy aloha Andriamanitra, dia ozy izy ny 17 fa ny foanany ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo. Eo amin'izay le izy, le tena korma Andriamanitra azy ny foanany, fa naka ny endrika ao izy mpanompo, nanaiky izy homana mpitoviana amin'ny olona. 19 ary rehefa hita fa nanatare olona izy, dia nanetretena ka nanakehatra amin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ny fanetretenan'i Jesosy dia tadidio nanaiky izy ho faty eo amin'ny toeranao na tsy nanao ninninina azy. Alleluia. Zay zany ny zavatra sarobidy bila fantatsika. Natongavan'i Jesosy teto ambony tany dia ho faty eo amin'ny toeranao. Raha tsy naka ny endrika eo izy tsy mety maty, fa rehefa naka ny endrika eo izy tsy maintsy maty, satria tsy afaka hamonjy ianao amin'ny fahotana izy raha tsy maty eo amin'ny toeranao. Ny dikan'izay ny fangiry firiana ambony indrindra ny ainan'i Jesosy tsy izy maty, fa izy ny lozany ray ny teo amin'ny azo fijaliana nahoana ny mandao ahy ianao, satria hitan'Andriamanitra teo aminy ny fahotako sy ny fahotanao, dia nanome lamosina ny ray. Teteny aminao aho androany, zany story zany, zay le hoe story, ohatranao le manao story, zay le story zay mila fantatrao tsara, mila jerenao tsara, mila dinenao tsara. Nisy profo hafa ihany koa maneo, fa tsy testamenta vaovao no Matthieu ka hatramin'ny Jaune, satria tamin'ny Jesosy tonga teto an-tany dia voalaza amin'ny Baiboly fa nateraka teo ambany lalàna izy, nateraka teo ambany lalàna izy. Galatiana 4:9-4 dia milaza an'izany amin'ny Baiboly. Ndiky fa Matthieu ka hatramin'ny Jaune dia mbola tao amin'ny lalàna fa tsy teraka ny testamenta vaovao raha tsy efa latsaka ny rahan'i Jesosy. Ka ny toko maneho famonjena dia ny testamenta nanomboka hatreo amin'ny fandatsahan'i Jesosy ny rany. Voalaza koa fa bokin'ny Hébreux 7, bokin'ny Hébreux 7 jerentsika vetivety, lovakina mihitsy ny teny dia mandeha milamintsika fa mba nampitoana fa mba sabotsy androany. Hébreux 7:1-20 ka hatramin'ny 7-20 zao ny voasoratra. Fa raha misy didim-pananana dia teny foana zany raha tsy efa maty izay nanao azy, fa mafy ny didim-pananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory zany raha mbola velona izay nanao azy. Mafy orina ny fanekena tamin'ny fahafatesan'i Jesosy. Dia jereo fa tamin'ny Matthieu ka hatramin'ny Jaune mbola tsy maty Jesosy fa naneho ny tantara-pahavelomany naka ny endriky ny nofo.
fa rehefa tonga tany amin'ny farany vao nanomboka ny tantara ireo hoe andatsaka ny rano Jesosy dia teo nanomboka ny tranga amin'ny fiangonana nidina ny fanahy masin'Andriamanitra nanomboka teo amin'ny asan'ny apôstôly manomboka hatreo ny testamenta vaovao amin'ny fahaterahan'ny fiangonana taorian'ny fahafatesan'i Jesosy manomboka teo amin'ny asan'ny apôstôly zany ny testamenta vaovao marina kely ny Genesisika hatramin'ny Malaki testamenta taloha mystera Jesosy tao amboaky ny fanambarana aloka tandindona Matthieu John transition boky na hoe boky tetezamita maneho ny tantaran'i Kristy manomana ny testamenta vaovao ny vavolombelona anehoana ny Emmanuel amintsika Andriamanitra ny tantaram-piainana hatramin'ny fahaterahana mandrapatonga teo amin'ny nahafatesany raha adika story hita maso ny teny tonga nofo ho vavolombelona maneho ny fahatsaran'Andriamanitra hita maso jereo fa Matthieu samihafa ny fanambarana zareo Matthieu maneho an'i Jesosy tamin'ny natera-behivavy sy ny vangin'ny anjely ohatr'izany koa Marka sy Lioka rehefa vakinao dia manambara ny naterahan'i Jesosy reo rehetrarehetra nefa efa hita any amin'ny testamenta taloha fa vao may vao profo amin'izay ny soratan'ireo rahalahy anankitelo ireo Matthieu Marka sy Lioka dia maneho fa le virjiny tokoa dia niteraka zazalahy iny zany le story maneho hita maso ny fahatanterahany teny izay voasoratra izay voalaza tany amin'ny soratra masina nampitondraina ny Isaia naseho tamin'ireo Moïse fa hita maso ny ara-monina tamin'ireo Lioka dia ozy izy na nahaterahany aza dia manaprofo ny fahamarinany izay voasoratra ho azy alleluia fa Jauna kosa par contre Jauna dia tsy ohatran'izay ny fanambarany ny dingan'ny Jauna ny filazana ny amin'ny fiterahan'i Jesosy nateraky ny vehivavy tsy ny olona tamin'izay Jauna fa Jauna nanomboka naneho ny révélation spirituelle na hoe fanambarana ara-panahy amin'ny fahatongavan'i Jesosy tonga dia nitoko voalohany tao voalohany teniteny tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra ny teny dia niara-nonina tamintsika ary hitanay ny voninahiny izy nisy mpiainana raha tsy izy dia tsy ary zao zavatra rehetra zao nanomboka ny teny zavatra ara-panahy be dia be Jauna ny amin'i Jesosy Kristy izay manondro sy manamafiorina ny Mandriamanitra azy zay angamba nahatonga an'i Jesosy hitanareo arak'izay fisokafanao ihany ny eran'Andriamanitra miasa aminao vao nisokatra Jauna dia tonga dia nampahitan'Andriamanitra ny tsy hitany rehetra izy satria olon'ny révélation izy zay ny mahatsara ny olon'ny révélation ny olon'ny révélation sensible amin'ny fianonan'ny fanahy masina manome lanja izay voa na feo voarainy avy amin'Andriamanitra satria ny fijoronao ao anatin'izay révélation na fanambaranao men'Andriamanitra anao dia ampahery anao sy hanokatra ny ao anatinao bebe kokoa sy izay rehetra miaino anao tonga dia ny maha izy azy an'i Jesosy no lazain'ny Jauna ka Matthieu Marka Lioka ny tantara ny zavatra hita maso ny amin'ny fahatongavan'ny Mesia ny ara-nonina tamintsika efa manomboka eo amin'ny Jauna amin'izay niditra amin'ny fanambarana miafina ara-panahy momba an'i Jesosy izy nampiditra Jauna ny fanehoana ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy naseho teo amin'ny nofo testamenta vaovao arak'izany dia manomboka teo amin'ny asan'ny apôstôly mandrapatonga ny bokin'ny Apokalipsy Romanina toko 5:20 Romanina toko 5:20 ozy izy ny ten'Andriamanitra ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsarako amin'izay ozy izy Paoly sy ny fitoriana an' Jesosy Kristy araka ny fampisehoana ny zava-miafina izay voafina hatramin'ny fahagolana hitanareo amin'izay izay voafina tany amin'ny testamenta taloha naseho tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly ary io filazantsara io dia manondro an'i Kristy sy manambara ny Kristy sy ny famonjeny ahoana moa inona ny tombontsoa atsika raisina ao ambadiky ny fahalalantsika an'i Jesosy sy ny fandraisantsika famonjeny i Paoly dia naneho fa tsy ny raisina avy amin'ny fampianaran'ny apôstôly rehetra le izy zany hoe na Barnabasy na Petera na Jauna n'iza tsisy nampianatra azy fa ny ainan'ny Paoly ny Jauna voalohany toko 2:7 ianareo kosa niosotr'Andriamanitra izay ao anatinareo no mampianatra anareo ny zavatra rehetra ary tsy mampianarin'olona zay mahatonga milaza niosotra tsy zavatra ampianarina hoe école ny onction tsy ilaina manjary mirediredy eto ianao satria tsy hitoriny zavatra sain'Andriamanitra toriana fa ny onction no mampianatra
rehefa feno fanan'andriamanitra ao anatinao dia azavainy fanamasina ny sainao sy ny fonao anambara fahamarinana mifanaraka amin'ny zavatra tian'andriamanitra ho lazaina fa tsy zay zavatra mandresy lahatra ny sainao tianao hotoriana satria maranitra be ianao. Ny fandikana ny zavatra tian'andriamanitra ho lazaina dia mety andiso ny fampianaranao ny famonjena dia miafinao ambadiky ny tenim-pahamarinana raisinao fa tsy ao ambadiky ny fanehoana fa eo Andriamanitra. Afaka ny olo ny finoana ampiasaina be anao fa tsy miditra ny fanjakany fotsiny satria tsy mifanaraka amin'izay finoana andrasany ny zavatra torianao. Finoana avy amin'ny toroteny, ny toroteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Dikan'izay sarobidy kokoa mihoatra lavitra no manifestation ny fampianarana voarainao satria ny fampianarana voarainao no hamaritra ny finoanao, hitehirizan'Andriamanitra anao mba tsy ho diso fomba fijery sy fanambarana ny amin'i Jesosy. Inona ny zava-miafina ambadiky ny fanambarana ny amin'i Jesosy. Izay azonao avy amin'ny révélation momba azy dia manjary fahendrena ampijoro anao eo am-piainona azy. Mahafantatrareo? Raha mijery ianao kristianina ny andro farany ny akabeazany za tsy miteny hoe ny rehetra dia olona vesara ny filanany tanan'Andriamanitra monjy azy eto an-tany fotsiny ny akabeazany. Reny karazany mpino reny tsy le mpino mafiorina ho faty maritiorany finoana sendra misy fanenjehana ohatry ny rahasalama man'ireo rehetrarehetra izay tena nijoro mametraka ny lanjan'ny ara-panahy ho ambony sy mihoatra lavitra no ny ty tamaso ty. Impossible raha tena ho avy ny fanendrena. Ianao ve mbola ino an' Jesosy fanana ny kalaky kristianina fitahiana ve janona eo? Tsy janona eo reny fa mafiorina dia izay olona tena mahalala an' Jesosy. Zany mahatonga ny Timothy teny ny fanohanana anehoana reo zava-miafina tany amin'ny testamenta taloha dia fanorenana masoko ho fampianarana ho fantsiana izay diso. Dia mety misy mavesatra mieritreritra hoe fa maninona hatramin'izay zany zavatra izany tsy nasehon'Andriamanitra. Amin'izao andro faran'izao minoa anareo fa hanomboka be dia be amin'izay ny fiangonana tena hijoro ao anatin'ny fifoazam-panahy marina ampitodika an'olona amin'i Jesosy Kristy. Zany zavatra zaraiko zany sady tsy mamely fiangonana tsy mandiso ny mpitandrina averiko za tao anatin'ny mpiondana prosperité. Fa rehefa mivangina dia tonga dia 180 degré meko lamosina izay tsy tokony hotoriana fa miverina teo amin'izay tena tokony hotoriana mba hitan'ny olona rehetra mpamonjy tokana. Io tsisy resaka fanondronanao hijery mpanompo ampiasain'Andriamanitra. Miangavy ianao ny mpanompo ampiasai raha nijery an'i Mosesy lena nandratana an'ilay mena rana varahana. Ozy izy Mosesy tsy zany jerena fa le mena rana izay nijery Mosesy. Satria rehefa misandatra le mena rana varahana ao ambany directive divine taridalан'Andriamanitra. Dikan'izay izay nasandra ny tondra famonjena banjinina fa aza mijery zavatrafa. Ny zavatrafa rehetra tafiditra ao anatina distraction. Raha mampianatra eto ny todianao hibanjina distraction zany. Tsy filazan-tsara zany fa filazan-draharaha. Tsy natsoina hitory filazan-tsara am-piangonana fa natsoina hitory filazan-tsara ary good news na vaovao mahafaly dia zao maty Kristy pasika ho anao mihavana amin'Andriamanitra ianao. Tsy misy akoatr'izay sinon lasa olona hidevelope ny talentko ako. Nga zany irana hoe developeo ny talentanao mba hiasa bebe kokoa tsy any amin'ny orinasany fa ambany fanompona. Natao iaina sy fitantaratra mifanaraka amin'izay zavatra asain'Andriamanitra toriko satria za koa raha ho avy Jesosy dia anarana ray ihany no anarana ekentsika rehetra. Fa na ray ihany nanaovana antsika rehetra batisa
ary na zakony koa aza dia miandry azy. Zavatra tsy azonao izy. Raha azonao zany zavatra razaiko zany, ity tanana mafy tsara ianao an'Andriamanitra. Zay no mahatonga anay tsy mampitodika anao ao anatina fanambarana sy hafatra hafa ankoatran'i Jesosy Kristy sy ny famonjeny. Raha tsy miverina tao anatin'ny fahamarinan'ny teny dia voafehy tao anaty boky, voafehy tao anaty livra hafa ankoatran'ny Baiboly. Livra hafa ankoatran'ny tenin'Andriamanitra. Nosoratana révélation na mpanompon'Andriamanitra hafa. Mahasoko fampianarana ny tsiny izay diso ny teny rehetra izay nomeny ny tsindrimbanin'Andriamanitra. Saingy tsy ny teny rehetra voasoratra no manondro an'i Kristy, hitehirizantsika ny famonjeny, hijoroantsika eo amin'ny sitrapony, mari-panehoana ny alalany antsika. Zany ny mahatonga Baiboly miteny, maro amin'izany ny teny hoe tompoko. Zay efa namoaka dia tamin'ny anaranao, efa naminany tamin'ny anaranao, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao. Fosy Jesosy tsy fantatro akory nareo, fa maninonareo tsy fantatro. Nefa ny asako nataonareo, ary tsy namokatra le izy fa niseho le vokatra. Ny antony satria mpanao meloka, ny tahiry ianao tsy anao meloka dia fampianarana marina arak'izay voasoratra amin'ilay story. Ny mpanao story ny tonga dia miteny direct ao anatin'ny paginy. Dia zao nataony eo amin'ny paginy hoe zao ny zavatra tiako ampitaina aminao, matoa ataony story. Rehefa anniversaire zao ianao, maika ery amin'ny anniversaire, mandefa ny story ianao. Tany hoe rehefa anniversaire ny vadinao, dia tsy hoe sary ny dadatoy ny apetrany eo, ka tsy maintsy ny sary ny vadiny apetrany eo amin'ny paginy. Atsangany ny tanan'izay mandeha. Dika fa tsy afaka ianao anao tsinitsinina ny story an' Jesosy tamin'izy teto an-tany. Inona ny teneniny ao anaty story? Verena aloha ao anaty story. Le mandefa story ny hiverina pakatra anao. Dikan'izay alohan'ny andraisana révélation any amin'izay fanodinana tiany devoly hitondrana sy ambenanao, dia jereo aloha story niteny izy miambena fiefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zany story nalefany. Dia reto ny famantarana ao anaty story efa kaiky izany fotoana izany eny amin'ny bokin'ny Mateo. Dia rehefa mamaky an'io ianao dia mamaky story ary mandray hafatra avy eo amin'ny story mivantana avy eo amin'ilay mpandefa story. Amin'ny andro farany ony tsy mibosese hiditra vavahady ety ianareo fa vitsy ny horaisina. Amin'ny andro farany zany vitsy ny olona azaka n'izao tenim-pahamarinana izao satria efa zatra. Hitanareo raha voadolirina foana ny saina, ny ati-doha, ny zanany, dia lasa fahazarana ho anao ny miaina n'le zavatra tsy izy. Dia raha voatoriana le fahamarinana mafy be aminao ny anaiky an'le izy, manekeny efa ho tefenao anatin'ny fotoana fohy. Andray n'le story, Jesosy ny niverina pakatra antsika, tsy Paoly. Ka ny Paoly koa tsy niteny an'izany, Paoly fenao fotsiny ny andry azy teo. Adika anao amin'izay tianao antikana azy izay nilazain'ny Paoly zao momba n'izao, zao milina ny isan'ny teny ao anaty Baiboly mikasika momba ny finance sy ny sisa sy ny sisa. Za tsy natsoa nitory vola. Raha ohatra ka natsoa nitory vola ahako, tsy nanao pasteur fa nanao directeur ny finance ny ministère ny finance ohatra. Fa ny antsona anambarany Kristy, ampiona ny olona amin'Andriamanitra, anomana ny olona mandrakizay, ary hiteny kosa fa za rehetra mijoro an'Andriamanitra ampoazy ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsisy ninininy zany. Alleluia! Zany tsy fahavalonao ho tahian'Andriamanitra sy ho feno fahatsarana ny fiainanao, tsy fahavalony zany. Mirary ianao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra, fa taratry ny fiainam-pananao aloha. Taratry ny fiainam-panahy aloha. Alleluia! Io filazantsara io dia fitoriana an' Jesosy Kristy. Ary filazantsara tsy fanantenana ny tany mahafinaritra, tsy izay ny filazantsara.
tsy hoe teny manaitra ampitodika anao ana mpitsarany eto an-tany le fitsarana ohatra karazana fitsarananina zany fa fitorenan Jesosy Kristy tandremo ny filazantsara dia maneho an'i Kristy Jesosy sy ny famonjeny. Raha toa ka tsy miseho Kristy dia tsy filazantsara zany fa filazan-draharaha. Ny révélation mamofa anahy dia ny révélation manondro sy maneho an'i Jesosy Kristy irery, manondro an'i Jesosy sy ny famonjeny, manondro ny fiverenany sy ny fampakarany. Ny antony, raha tsy mahalala tsara ny Kristy isika dia tsy halala ny fahamarinana momba antsika. Velively. Ny antony dia tsotra. Rehefa fantatrao Jesosy sy ny nahafatesany sy ny tsanganany dia manomboka ho resy lahatra ny ao anatin'ny fonao. Eny hoe ty fahamarinana ity. Ay ny antony nahafatesany sy nananganany aho zanany dia mba hatonga ho fananany. Rehefa vakianao Baiboly, rehefa vakianao ny tenin'Andriamanitra dia izay ka ny tanjon'le nahafatesany Jesosy sy ny tsanganany tamin'ny maty. Ny fiafaran'le izy dia ny hahatonga anao ho fananany. Eno ity reto ny tombontsoa rehefa tsapanao hoe tonga fananany ianao. Voalohany, tsy natao ihany tenany izay manatompo fa ny tompony no miazy. Tsy manan-tahotra ianao satria fantatrao ny alehibean'izay mametraka anao ho fananany, na ny fierovana, na ny fiantohana, na ny fombana, na ny fikarakarana. Tsy maharetiaka ho an'Andriamanitra. Rehefa fananany ianao dia manomboka misitraka ny soa sy ny tsarany rehetra, satria ny tompo dia mikarakara izay azy. Korintiana voalohany 9:9-10 fa tsy misy tompony tenanareo ianareo fa olom-bovidy raha manana ny Kristy ao anatinareo. Fa tsy ahoana ary moa tsy fantatreo fa ny tenanareo tetepolony fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonao tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo izy ianareo. Olom-bovidy nareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Betsaka ny olona tsy manaiky akalaza an'Andriamanitra amin'ny tenany. Ianao no asaina makalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanao. Safidinao mila panekenao hoe zany natao akalaza an'Andriamanitra amin'ity tenako ity. Ahoana ny akalazako an'Andriamanitra amin'ny tenako? Amin'ny fitondran-tena tsara. Miaina fahamasinana ianao, mandeha amin'ny fahamarinana ianao, miaina ny sitrapon'Andriamanitra tsara ianao. Ary olom-bovidy ianao satria nidiny tamin'ny rahany. Ny dikan'izay tsy tompony tena adino ny kristianina zany amin'izao. Fa samy te hitondra ny tenany daholo any amin'izay misy azy. Ampofasoavany ka namaditra ana endry ny foana ray an'i Jesosy d'office ny lanitra. Ka manino izy raha d'office ny lanitra mbola miteny hoe miambena. Ary izy olona manao hoe tompoko ireo tsy olona mahalala azy hoe matoa ampiasainy goavana be, tsy mpintsotro ireo fa profity. Amboara ny fiainana, manamboara fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Maro mionona fotsiny hoe manana azy fa vitsy ny tena mijoro hoe anazy azy ny tanako, azy ny masoko, azy ny foko, azy ny saiko, azy ny momba manontolo. Tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Ka raha ianao tsy mitaratra azy, raha vao tsy tarafinao tsara izy, tsy mibanjina azy, dia tsy mahafantatra. Raha vao tsy mahalala azy ianao dia tsy mahafantatra hoe izy ianao. Raha tsy mahalala tsara ny Kristy isika dia tsy mahafantatra koa ny tena momba antsika. Raha tsy mahita an' Jesosy ianao dia tsy halala momba anao koa. Ny tena fahitantsika sy fahalalantsika an' Jesosy ao ambadiky ny révélation izay mangina antsika, ny taratra isokafa ny fahalalàntsika momba antsika bebe kokoa, satria isika dia teraka tao aminy. Amen. Ianao teraka tao aminy. Teraka taiza hoe zay le mahatonga ny Baiboly milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra ary indry tonga. Ny Jona voalohany 4:4 ianareo anaka dia avy amin'Andriamanitra. Rehefa naresany izy ireny, satria lehibe izay aizy izay ao anatinareo, no izay misy aizy eo amin'izao tontolo izao hatrehanao. Hijaly amin'ny famoretan'ny fahavalo ny olona anankiray tsy misokatra ho amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ho amin'ny fahalalana an'i Jesosy. Lany fotoana ianao zany ny indisy-pamantarana fa tsy mbola tena mahalala tsara an'Andriamanitra ianao, tena mbola manana communion tsara amin'Andriamanitra. Dia zao
lany fotoana ianao a hijaly a amin'ny zavatra tsy misy dikany eto an-tany. Voalohany, maty mpialonana ny hafa fotsiny, tsy fisiany Jesosy, tena mbola lavitra ny afo ny kitaira izany ny toetranao. Mandany fotoana amin'ny zavatra tsy misy dikany, miala ny hafa eny, ngamotsy oatra zany ihany koa ny jetilisa. Ny jetilisa ane oatra zany fa mba manontaniany amin'ny Petere fa vao nahalala an' Jesosy izy hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra, tonga dia namaly Jesosy hoe za koa mahafantatra momba anao. Tonga dia révélen'i Jesosy amin'ny Petera rery izay nahalala azy. Fa tsy natsony koa Jaona efa misokatra ihany ty masom-paminany ka ve koa Jaona, ianao ny Jaona eo atratrako. Fa zay nahalala azy ihany, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra, sambatra ianao ry Simonina Bar-Jaona. Fa tsy nova mandrano ny teny izany fa mifanahy ndraiky sensible amin'ny feo mifanahy masina loatra ianao. Noho izany dia zao raha izy nampahalala anao momba, androany amin'ny mampahalala anao ny momba anao. Ianao ny Petera, vato, ary eo ambony izany vato lampy izany no ahoroko ny fiangonako, ny vavady ny fiainatsita, tsy aresy azy. Alleluia! Alleluia! Mahatonga anao tavela eto an-tany, maty mpialonana, bongo ny fankahalana ny maso, mavesavesatra ny fiatsaram-bela tsy gauche à droite. Resa be fotsiny hoe mivavaka ianao, fa tsy tena mbola niona tamin'i Jesosy ianao ka nahalala azy. Raha ianao no mahita anao ao amin'i Jesosy, dia tsy te hierika hijery ny afo izany tsony nampitany fiainanao amin'ny afo, satria feno sy tanteraka ny fahitanao azy mba hisy hanafanao azy. Voatahiry sy voaro ao aminao ny fahatsarany rehetra, misitraka ny fiadanana ianao, misitraka ny fitsaharana ianao, ary mananantoka ianao fa izy tsy hanary ianao mandrakizay. Ozy izy anie tsy misy marobaka amin'ny tanako hoe, ary raha miasa tsy misy masakany izany. Jesosy ny teny Jaona 9:20, ary izay miaraka amiko anie dia eto amiko mandrakariva tsy mamela ahorery zany izy, satria za manao izay sitrany, satria za manao izay sitrany fa tsy hoe zanany. Ka io le fitaky ny devoly, zanak'Andriamanitra dia ohatry ny te hidongy anta-daladala, tsy haiko izany satria tsy miova fo akory fa ohatry ny antompo, antompo, antompo. Tsy antompo ianao fa ankoto raha vao tsy mitandrina. Zay naniraka ozy izy dia eto amiko, tsy mandao ahireny izy, tsy hoe satria zanany a, za manao izay sitrany. Mba ataovy anie izay sitrany, fa tsy mila mivavaka ianao momba. Fa na tsy misokatra raha mivavanao dia miteny izy hoe eto a, somary ty akao an'Andriamanitra. Ny devolo tsy afaka andravanao izany tsony satria hovaintsika ny apetihany. Ny olona ao amin'ny nofo ny azo ny raparapana fa rehefa tonga fruit tsy azo nohanina, tsisy lihoana ny telon'orana hita banane zany. Alleluia, alleluia. Ataovy ohatr'izao anatinao avoay ilay vokatra hoe ao anaty communion hoe avereny kely hoe avoay ilay vokatra, afiseo kely hoe ny vokatry ny fanahy azafady. Alleluia. Fa ny vokatry ny fanahy kosa, raha misy fahakalana dia omeko ny fitiavany, raha misy tabatabana dia omeko fifaliana, raha misy tebiteby dia omeko fiadanana, raha misy tsy faharetana dia omeko faharipo, raha misy tsy tokony anginana dia omeko fahamoram-panahy, raha misy tena hitako hoe mily zany za olo mifanaova-tsoa, raha misy olona tsy mendrika fa miaina ao anaty faharatsiana dia hijoroako amin'ny fahamarinana, mbola tsy ampy. Ary raha misy kisetrasetra za malemy fanahy, ary raha misy mitabataba za olo mifahononam-po. Rehefa zay ny zavatra mitranga, tonga ny liona, avoaka anao ny akondro. Alleluia. Tonga ny liona, zavoka. Alleluia. Aiza ianao nahita liona tenina pastèque? Amen.
satria no tsy azo nitsony izy mandehandeha olo izy zany raha mandehandeha zany mety eto izy zao dia mandehandeha fa tsy hitanao dia zao vao mitena zany dia misy matahotra dia misy devoly zany eto favalo izy tena Andriamanitra any amin'ny rivotra ny zany any amin'ny toerana misy rivotra misy favalo ara-panany donc ianao tsy tokony miteny hoe tsisy zany misy zany eto fa tsy mahakasika ianao izy satria ao anatin'ny teny manova apety ny hena ny azo ny arapaka izay mipetraka eo amin'ny nofo fa ny miaina ra-panamamoaka vokatra sy fruit tsy azo ny hohanina. Alleluia, alleluia. Dia zao mahazo mandehandeha izy fa ny apetihany tsy any aminao mihitsiny fa attention misy tsy mibebaka eto raha zano melony resana ny fandraisan'ny tompo androany beba malaky dia tonga dia mivadika fruit kotsika menaka rangatsy mareteka manandriamanitra zao tadidio mitombo ny vesatra rehefa fantatrao ny fahamarinana nefa tsy tianao iainana tsy mahatonga ny ohatrany hoe te hanamely tena tsy fanamelohan-tena io tsisy olona manamely tena zany rehefa tena olona zao ny alalànao hoe olona vita fibebahana le olona tsisy fanamelohan-tena ho aminy atao inona nisongadiny eto an-tany be ho superstar amin'ny zavatra be dia be iainanao eto an-tany mba ho hitan'ny olona hoe misongadina manam-bola manan-karena manana zavatra rehetrarehetra nefa ny ainao aza tsy ho voavonjy akory satria fantatrao fa tsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny fomba iainanao mila miova ny lamodintsika sy style de vie antsika ampitombo hoe fatahorana an'Andriamanitra aza vela iainao anaty eto ny misy fahamarinana tena raha vao tsy mitandrintsika dia misy degré eto ny rano devoly andramony ohatra androany ainy devoly mampiresaka anao dia mody ataony eo le miliara fa ny ao ambadiky le miliara omeny andavanao an' Jesosy alahatra n'le tena Jesosy azo toriana ny zavatra rehetra hatran'izao fa ty aza dia toriana loatra na hoe ty imposena fa tsy maintsy toriana fa nampy anao zay amin'ny en volume mihitsy vao manomboka manaiky ianao dia iny tokoa ianao fa tsy toriny rahan' Jesosy tsony tsy laza momba ny famonjena firy tsony satria efa manomboka miakaiky le fotoana dia zao zay le famitahana tonga Jesosy efa miteny io maro no avy amin'ny anarako amin'izao ianao rehefa miaino gauche à droite mila mitandrina raha zay ianao tena tsy nianina rehetra no lerana daoly mifona raha miteny zany teny zany tena zany ao mihitsy ny fanamasina tsy zay afokafo rehetrarehetra io dia afo misy afo tsy izy ny afo alalany anao tsy le hoe le mirehitra be mandoro anao reny fa ny afo alalany anao ny firetan'ny jiro zay nomeny voatahiry mandrapiverina arao story efa nilaza le hiverina fa izy folo 10 adala 10 endry natahiry solika sy fanomezana avy any amin'ny voalohany fa 10 adala mividy solika amin'izao tsisy solika tsy vidiana vidino dolo karazana menaka rehetrarehetra osotrositra avy any amin'ny sandoka io avy eo anao amin'ny any ositra lundi ositra mardi fangah izy ty natao atsinjarany mahasosotra aza atao an'izany Andriamanitra ny fanomezana ny fanomezana dia fanomezana tokana ihany za angataka amin'ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba aminareo mandrakariva tsy miampianatra anareo iankinamiko fa mamotsitra anareo iankina amin'ny Jesosy fa ahoana fa ngato amin'ny efitambondriana rehefa latsaka ny fanamasina dia tonaka be sy tena tonga dia nyrehetra be nytetateta teo amin'ny lohan'ny Petera ary mpianatra ambony rehetra nanantona azy nametra tanana ambandray samy nanana afo tsirairay teny tapindohany zay tonga teo avelao Andriamanitra izara azo aina fa aza terenany olona iankina amin'ny ositra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny akory ositra lundi talata lardi ositry ny fitiavana indray ngamba amin'ny Saint Valentin lafo be mihitsy
efa voasoratra fa andeha hividy ositra le 10 adala ngana re teo adaly mba miangavy mba aza tapahany ty toriteny ty hoe alefa aloha fanilo fa tena velao ateny iteny mahitsy kely. Halleloja. Rehefa iveriny Jesosy tsy maninona mety tao anatin'le izy ianao fa ario ohatrany tsy teo daholo reny ario fa tsisy avy amin'ny Jesosy reny tsy alalany ianao reny tsika iomana tsy fantatra na rehefa avy eo miveriny Jesosy na raha alina na raha pitso maraina tsika manana Jesosy andrasana zay zavatra tsy izy rehetrarehetra ndana mibebaka mbola afaka mandray anao izy ny ota rehetra mbola azo famelan-keloko akoatra ny teny ratsy ny fanamasina. Raha ny tena fanahy avy amin'Andriamanitra dia tsy misy fanahy akoatr'ilay nangatany Jesosy avy amin'ray ho ao anatinao ary izy afaka anomenao maimpoana tsy misy anenenana tsy vidim-bola ny ao ambadiky ny alitara ny vola tsy vitanareo manompo mamona sy manompan'Andriamanitra na ny ray ho alanareo na ny ray ho tianareo. Jesosy ny teny fa misy fanahy ambadiky ny mamona ka raha manipulation mbola vola no mitondra mba hitarifa tsy akatra amboary io aleo vola hanompo fa zapetraka eo aloha afaka ianao manompo amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fotsiny fitiavana mamafy an'izay azonao to za koa anao an'Andriamanitra ny zavatra ho fanjakan'Andriamanitra afaka tena ataonao mpitiavana fa tsy mile taniny ianao amin'izany fa rehefa tena tian'i Jesosy ianao tsy mahita tory ianao ny fitiavana anie velona anao zay tian'le tiany mba hampifaly azy sy anomezana voninahitra ny anarany noho izany aza hitarina le izy miangavy re aho aoko zahay fefakaiky ny fotoana ampakarana anao aza mierikeriky fa le Andriamanitra ao vonina ny ta sy karakaranao. Rehefa tonga Jesosy dia tsy tena ilaina loatra ny fanao amantarana fa mbola tafapetraka ny amin'ny testamenta taloha ianao satria Jesosy ilay endrika Andriamanitra indrindra tao edena nofo ny fakahita tamin'ny fanahy raha mbola tsy niodina ny nofo fakahita tamin'ny fanahy midiny isakariva Andriamanitra mitsangatsangana eo amin'ny sa mamangeny Damaseva nofo Andriamanitra ny fanahy fa mifakahita ry zareo satria mbola tsy niodina ny nofo mazaka fanatrehan'Andriamanitra fa rehefa niodina ny nofo tsy nazaka fanatrehan'Andriamanitra dia lasa Andriamanitra ny nanety tena ho tonga nofo ny aranonina tamin'ny olona mpanota azonareo le izy testamenta vaovao ao amin'ny story azonao ngamba ny tiako tenena nanina izy ny tonga nofo ny aranonina taminao mba hitarafanao ny fahalemem-panahy sy ny fitiavany tongolona izy aneo amin'ny olona ny tokony iainan'ny olona sy ny fomba fiainan'ny olona noho izany ny fipetrapeno anahafana an' Jesosy feno anahafana an'Andriamanitra dia Jesosy Hebreo toko voalohany ka hatramin'ny 17 izy ny endrika Andriamanitra indrindra izy ny endrika Andriamanitra manina hoe indrindra izy tena endrika Andriamanitra fa tsy hoe tahaka an'Andriamanitra Adama tahaka an'Andriamanitra namorona azy fa Jesosy ilay endrika Andriamanitra hita maso mihitsy izy tsy kopia zany izy fa réel tandre miverina any amin'ny aloka aza manao ny fanao tany amin'ny aloka efa nyseho le tanteraka ny aloka tsy manome antsika detay fa sary mainty fotsiny nomeny ny akoatr'izay tsisy azony atao ny testamenta taloha dia milaza meloa ny zavatra ho avy tsy tena mazava fa filoa le izy ny fanazavana ny testamenta vaovao dia amin'ny testamenta taloha dia ao amin'ny testamenta vaovao avokoa izany mahatonga ny Petera ny teny nanoratra mihitsy ny apôstôly Petera malalantsika eo amin'ny Kristy Jesosy Petera voalohany toko voalohany dia ny 10 ny amin'izany famonjeny izany dia nitadiavo ny mpaminany
mitady mpaminany nykatsaha mifatratra dia ireo zay efa naminany ny fahasoavana ho anareo naminany fahasoavana izy ho anareo eno nykatsahany zany andro zany na zay toetry ny andro notondrony fanahiny Kristy tao anatiny raha nambara ny raha teo ny fijaliany Kristy sy ny voninahitra manaraka azy tenenina hoe izany Kristy zany no jaly dia misy voninahitra zareo zany miteny zavatra tsy azony na tsy azony le izy na le izy nampahafantarina azy dia maniry izy mba hisehon'le izy fa le izy tsy tonga dia nomena amin'ny fahafenoana fa nomena amin'ny ampahany ho an'ny rehetra dia isaky misehoana anankiray dia mangetaheta hoe raha zany zavatra mpahitana zany mba hiainako a dia izy Andriamanitra hoe tsy ho anareo zany tsy ho anareo zany fa mipetrahy nandeha daholo letra Isaia no mba niteny dia Isaia mba nilaza hoe izy natao hoe ndry ny fiadanana Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahery tompony zao rehetra teneno amin'ny Isaia 7 ny 5 ka hatramin'ny 5 ohatrany hoe tena Isaia zany nanambarako koa fa za zany teraka ho antsika zazalahy mena antsika fa napany eo antsorina ny anarana atao hoe mahagaga apany olo-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andriny fiadanana 5 ny andro sy ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapaha-taperana eo amin'ny seza fiandrianany Davida ohatrany manomboka me précis le izy sy ny fanjakana mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy nisy ny hatramin'izao koa mandrakizay ny fahasarom-piariny Jehovah tompony maro no hatanteraka izany dikan'izay Isaia ohatry ny mba nanondronondro an'le izy hoe io le izy kokoa tany amin'ny testamenta taloha ny aloka dia tsy manambara an'ilay tao hoe détail na tsipiriany fa rehefa tena niseho amin'izay Jesosy dia niariary amin'izay le nafenina tao amin'ilay aloka satria miseho le atsipiriany ro mpaminany ireo nilaza ho avy ny fahasoavana ho avy ny fahasoavana fa tsy ho andro zareo le izy fa ho anao le izy rehefa tonga indray Jesosy dia tsy hoe ho avy tsony ny fahasoavana fa io le fahasoavana zareo ny Jaune toko voalohany ny 7:7 ka hatramin'ny 7:7 zao voasoratra ao ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho amin'ilay tokana avy amin'ndray sady feny fahasoavana sy famindrapo sy fahamarinana Jaune nanambara azy ka nanao hoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy eo aoriako dia efa tonga eo anoloako satria talohako izy fa amin'ny fahafenony Jesosy no ndraisantsika rehetra fahasoavana manampy fahasoavana dia ny 7:7 fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy fa ny fahasoavana kosa sy ny fahamarinana dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy inona ny tiany tenin'Andriamanitra ho lazaina ny fanesy ny faminaniana voaraindreo mpaminany ny fandahatra sy ny fandimby fa tsy mazava ny fanambarany zay nylazainy dia manondro fotsiny misy fahasoavana misy fahasoavana Mosesy nanehoana ny herin'ny rany nomena rana koa fa tsy feny le izy Isaia nampahitana mazava kokoa fa mbola tsy tena hoe azo tsara le izy fa voatongo Jesosy izy rehetrarehetra ireo tsy nisy ny sitraka ny fisiny zany fa ho antsika le izy vo ny tena io fahasoavana dia tsy sitany le izy fa le fahasoavana tonga androany dia tsy iza fa Jesosy tompo ah sy ny famonjena ho anao zay tonga eto androany fataro amin'ny storiany izy fa hiverina ary izy dia nanafatrafatra fa ny fahafenony zay rehetra ilainao eto Jesosy tena eto Andriamanitra raisa Mateo 7:7 fetifety zao ny voasoratra fa entiny vavahady ary teriny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsiny mahita azy zany ny storiany azafaritana hoe olona 4 millions assistant rehefa mitory-teny ianao no atao hoe tena eo Andriamanitra tsy any amin'ny maro ny olona le izy fa any amin'ny vitsiny fijoroana le izy firy amin'izay miaino ho vonina anatanteraka fefa mivoaka ny story Matthieu 22:14 inona voalaza amin'ny story dia marantsika ao anaty vavaka fa maro nantsona nefa vitsy ny fidiana Luc 12:32 amin'ny anaran'i Jesosy izy ny tenin'Andriamanitra aza matahotra riondro vitsy
fa efa sitrakindrainareo ny anomenareo ny fanjakana. Zany no voalazany story. Ary hofaranako amin'ny Luka 13 le izy 23 à 30 somary lavalava kely. Luc 13 23 à 30 zao voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ny anankiray tamin'ny tompoko moa vitsy va novonjena ary izy tamin'ny olona misy ese hiditra varavarana hita ianareo fa hoy izaho aminareo maro ny tady hiditra fa tsy ho afaka. Tsy ho afaka satria nahoana teo ao fa tsy ho afaka. Fa manina izy ny tsy afaka misy zavatra tsy fohy ny mahatonga azy tsy afaka. Rehefa mitsangana ny tompotrano ka manidy varavarana ary nareo mijanona eo alatrano mandondona ny varavarana ka amin'ny tompoko voay izahay dia maly izy ka manao aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo. Dikan'izao hoe avitaiza ianao. Ary mizahay ianareo dia anao hoe ninana sy nisotro teo anatrehanao zahay ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy teny hoe lazaiko aminareo tsy fantatro na avitaiza ianareo mialamika ianareo rehetra mpanao meloka. Ano isy ny fitombana Scriptural nify raha mahita ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo fa ny teninareo kosa dia voaroaka any ivelany. Ary ho tonga avy any atsinana sy avy any andrefana ary avy any atsimo sy avy any avaratra ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny ka hipetraka hinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary indro misy ny aoriana ho aloha ary misy ny aloha ao aoriana, misy ny farany voalohany ary ny voalohany no farany. Zany no lazainy le story mialohan'ny fotoana iveren'ny mpakatra anao. Ka androany manapa-hevitra tena izy, tena ataovy tena izy le fanapa-kevitra. Aza mody hoe teo any dia lasa ohatran'ny ahodikodiny devoly ara-piarahamonina eo dia lasa ohatran'ny hoe teo tsara ivelany nefa tsia te tsara ivelany tsia. Fa rehefa teny ijoro dia mijoro tsara. Rehefa eny dia eny. Rehefa tsy dia tsy. Ny avy amin'izay dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izy le ratsy. Atsangany an-tanan'izay mandray. Zany teny zany tsy fanamelohana fa zao tadidio tsy mampaninina hoe izy ianao androany. Fa afaka hitantana anao Andriamanitra any amin'le dingana tiana hitananao mandra-pahatonga amin'ny fotoana ampakarany ianao. Aza manamelo tena fa miteza androso. Ao anaty Baiboly Noa mamolava. Tatsika izy fa tena hetsy. Mivoaka avy eo izy dia mamo. Tsy fidy olona tanteraka Andriamanitra. I Abrahama koa mpandainga lazay ny fanabaviny Sara. Jakoba mpamitaka tonga dia nasiany volon'ondry, volon'osy teo amin'ny any azahoany tsodrany. Raha olona fidin'Andriamanitra ny olona tsy dia alehany daholo ny ankabeazany. Sao dia eritreretana hoe tonga dia anjely ireo. Iza koa nresantsika resaka mikasika ny Samsona, bokina be fa tena mpandeny amin'ny vehivavy janga. Davida niosondrano tanany. Solomona feno fahendrena fa nanompo sampo ny fiafarany. Ratsy fiafara be izy. Reny manko tsy ohatra tsara. Fa ny ohatra tsara niraisiko eto ireo olona tsy tanteraka fa novainy ho tonga tanteraka. Ka ny fahatongavan'i Jesosy tsy mitady ianao tanteraka izy fa tsy fahatanterahanao io mihitsy natongavany mba izy hanovany ianao. Noho izany misy fanantenana ho anao raha tafavoaka ireny maninona moa raha ianao indray zao. Tsareteka ho an'Andriamanitra. Raha miteny manitsy sy manaitra tsy tiako tratra farany fotsiny ianao fa afaka miova deniny androany. Raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Avelao izy anjaka eo amin'ny fiainanao, anapaka ao anatinao. Avelao izy azo aina amin'ny alalan'ny fanekenao ijoro araka ny sitrapony. Avelao amin'izay ny andronao sisa mba tena azy tanteraka. Resy lanitra amin'izany ve ianao? Tsangany amin'ny toerana misy ianao. Afoafainy milanitra ny tananao. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny mpahamarinana. Zany no asarobidiny fisokafanao ara-pahalalana ao anaty fiombonana. Rehefa fantatrao zany rehetrarehetra zany dia nomboka nomana ny fonao ianao tsy banjina ny zava-misy sy ny sakana rehetra na manaiky ho elingelen'ny feo afo akoatra ny sitrapon'Andriamanitra
fa hijoro tsara ao amin'ny sitrapony a andeha araka ny teniny a hijoro araka ny teniny sy ny sitrapony a iaina ny fahatahorana azy dia ianao indray ilay olona ho apakarin'i Jesosy manaraka. Alleluia. Iona aminao izy, apakatra anao izy, hijoro anao izy, apahita ny sitrapony eo amin'ny fiainanao izy, ampandresy anao izy. Faofany amin'ny lanitra ny tanao dia teneno Andriamanitra, mangeta hitanao ny fanahiko sy ny foko ary maniry ianao fatratra. Okandroany Jesosy, ho fotoana manokana tena iombonako aminao, hifaka hitako aminao, hitako mifanatrika ny herinao. Halleluia. Ianao Jesosy io no antony ty fivoriana ty. Manasa anao zay androany hiaraka aminay eto. Raha eto ianao mahatsapa fa olona tena mila an Jesosy. Ny olona rehefa avy mihaona amin'i Jesosy dia jamba amin'ny fahatsarany. Mahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fonenao teraka teto an-tany, tsy tonga dia vola, tsy tonga dia zavatra rehetra ilainao ny araka mivoaka taminao, tanjaka ianao tonga teto an-tany. Dikan'izay ianao maizy ianao mihitsy no ilainy. Aza terena izy ifandray aminao misy zavatra ilainao mbola tsy hitany masonao, fa raha namorona anao izy, ianao tsisy ninninna fa ianao le bridana avy any an-kiboneny iny le olona ny foronon'Andriamanitra. Aza velo akanjo tsisy ny ampanotanao, aza velo sakafo tsisy ny ampiodinanao, ny orena tsara fotsiny manana fifantohana kely sisa dia lasa. Maro amboaro ny fo joroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aza manankina fo amin'ny zavatry ny tany. Eto le ray tena tianao. Raha mijery anao izy androany dia tsy mitsara anao izy hoe ianao ny tsy mendrika indrindra na ianao ny tsy tanteraka indrindra, fa raha mijery anao izy androany dia mijery anao masom-pitiavana sady honenanao no miteny hoe zanako, tiako amin'ny fitiavana mandrakizay ianao. Izany mamparetako ny famindram-poko aminao. Tiako tsapanao fa ny asarabidinao io masoko dia ambony lavitra sy mihoatra no ny aiko, satria mato anao mba hahafahanao misitraka ny famindram-po sy fiainana mandrakizay amin'ny alalako. Androany aza manamafy ny fonao, fa raha renao zao antso zao dia mamalean'i Jesosy. Teneno izy, Jesosy manomboka androany reo fahazarako rehetra tsy araka ny sitraponao dia ho afoky eto am-poditry ny hazo fijaliana. Atolotro Jesosy dia homeko lamosiny reny, fa manomboka androany Jesosy anao ny fiainako, anao ny momba manontolo. Mila anao manjaka ato am-poko, aza fafana ao am-boky ny fiainana ny anarako. Tehiry izao ny anarako, fa ny eo akaikinao ny mahatsara. Misaotra amin'ny ranao izay nalatsaka aho anadio aho. Misaotra amin'ny fitiavanao izay joroanao anamarinana anao Jesosy. Amen. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy. Tena indray mofo izy rehefa nisaotra izy teo hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. Izao natao ho fahatserovana misaora azy. Taka izany koa ny kapoaka manambara ny rahan'i Jesosy izay nalatsaka ho antsika, ho famelana ny fahotantsika. Tia ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho anareo, ho famelana ny fahotanareo sy ny helokareo. Ka navinanao vinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piaviny. Dia laza izy fa ny mofo dia ny tenany ary ny rà dia maneho amin'ny endrikin-dranom-boaloboka ao anaty kapoaka sy hosotrotsika. Misaora azy ny amin'ny famelan-keloka izay nomeny antsika.
manomboka andao ny andriamanitra mpahiratra ny masonao ahita ny fahatsarany rehetra. Manomboka androany andriamanitra anetsika ny mombanao ho amin'ny fahatanterahany sitrapony ho voninahitry ny anarany. Mpanasitrana izy, mpanafaka izy, mpanangana izy, mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana izy, velona mandrakizay izy, aza manahy fa le mpanao anao sy tianao dia velona mandrakizay. Jesosy no anarany. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Andrayntsika ny filazan-draharaha kely sy ny fanatitra aorian'izay aza misy mihatsika fa hivavaka isika mandren'Andriamanitra hiasa eto androany maraina. Alleluia. Mazotoerana vetivety ary miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Anatanteraka ny fanatitra isika aza miseho foana anaty an'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra. Misy antony ny fanatitra matoa-Andriamanitra amin'ny teny an'izany. Dia tanterao ampifaliana, ampitiavana ny zavatra rehetra izay ataonao an'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa avy eo dia misy ny fanaovana batisa ho an'ireo izay efa nisoratra anarana ho azy mbola tsy nisoratra anarana dia manatona ny pasteur sandratra. Rehefa avy eo dia misy ny fiofanana ihany koa ao anatin'ilay story. Haitsika tsara ilay story ao anatin'ny story milaza momba ny batisa Jesosy. Dia raha tia fantatra ozy izy mbola tsy hanao aloha za androany tsy maninona fa manara fa fampianarana dia eo ianao no manapa-kevitra ahoana ny atao ka aloha amin'izao fotoana raha ohatra ka izay mapety fa tsy vonona ianao. Ho an'izay efa vonona kosa dia eo ihany koa manaraka izay fampianarana izay izay fiofanana fohy ho tanterahana rehefa avy eo. Dia ny fotoanantsika tsy miova moa izany fa ny latsinainy, talata, larobia misy olona vaovao dia lazaina foana koa ilay izy. Misy sekoly eto amin'ny asa fanompoana latsinainy, talata, larobia manomboka fitoraka hatramin'ny valora sasany etsy amin'ny super U Analakely, deuxième étage. Dia ny fampianarana izay tanterahana eo latsinainy manokana dia mifantoka momba ny sekoly famahana olana. Ny talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia dia sekoly fanambiana toetra sy tokantrano. Dia omenanao manokana maimaimpona ireo fotoan'ireo ahafahanao mianatra n'ilay story, hiainganao amin'ny fiainanao indray. Efa tapitra fifadikanana dikan'izany afaka mifantoka tsara foana tsika na dia tsy mifady anina ary fa mifady ny ratsy araka ny resahana foana. Dia ampianarina ianao ao anatin'ireo sekoly ireo mba ahay araka amin'i Jesosy anao izay sitrapon'ny Tompo. Dia ao aorianan'izay ny vita izay dia ny zoma eto amin'ny fotoanantsika. Zoma amin'ny 4 ora eto amin'ny tranombokin'olona Analakely. Zoma fanotronana ary ny Sabotsy dia ohatran'ny androany izany miditra ny 7 ora eto amin'ny asa fanompoana manatanteraka ny fotoam-bavaka arahana fandraisana fanasany Tompo. Lazana ihany koa tsika fa ny afaka miaino radio ao amin'ny hvkl radio 90.8 FM. Dia ao anatin'io rehefa ohatra ianao ka tsy nahare toriteny dia miverinao ny toriteny sasatsasany. Dia misy ihany koa isaky ny adiny iray misy tenin'Andriamanitra izay ampatsiahivana antsika foana. Dia araroatra rehefa mba mandeha ilay radio dia mba anisany mba jerenao enonao zany radio zany fa mino fa hitondra soanao zany. Tahaka izany ihany koa ny amin'ny ho an'izay manao Facebook, tsy voatery hanao Facebook fa ho an'izay manao Facebook dia misy ny hvkl-mission izay page anankiray ahafahanao na amin'ny YouTube ihany koa hvkl-mission dia ahafahantsika mijery en live ho an'izay tena tsy afaka nampatsiahivina teto Tomaly fa ny présentiel tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra satria marika mifanetretena. Dia rehefa tena tsy afaka ianao araka nambara ihany hoe ianao mahalala sy ny tompo koa mahafantatra fa tsy hoe ianao ihany mahafantatra hoe za tsy afaka dia izay ny ianao an-tsaiko fa ny tompo koa mahalala hoe inona tsy mahafaka anao. Dia afaka mijery live antsika zany amin'ny hvkl events.
dia akoatran'izay ihany koa ao anatiny ao koa afaka rehefa ozy izy ianao hoe le androany ohatrany tena mety be mihitsy le zavatra nampianarina androany dia afaka verinao jerena le zavatra nampianarina androany dia afaka verimberinao foana dia tsara ny tena verimberinao ozy izy ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika miaina tsara miaraka amin'ny tompo. Mety amintsika izay mety amintsika izay na tsisy mamaly ary Alleluia, Alleluia. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay mila vonona foantsika, mila vonona foantsika amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ny antom-pisiantsika tsiraray avy dia fahazavana ho an'ny hafa, dia manentana manokana zany raha mbola azo atao dia mba milaza olona izay tsy mahalala an'izao fotoana izao, dia mba hitandry le vavolombelona be da be teto tena hoe misy Andriamanitra velona amin'ny fiainan'ny olona. Dia mitsika rehetra izao mahafantatra an'izany fa misy tsy mahalala an'izany dia mba manentantsika ao anatin'izay andao fa tena tsara Andriamanitra. Andao tsika hitsangana ary anolotra ny fanatitra ho an'ny tompo. Ainjiro ty aloha na ny tananao Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao izay fa isanandro dia tsy mitsahatra ianao izay maha-Andriamanitra velona anao. Manome espoir anay foana ianao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Mampahafantatra anay ny marina. Dia ampio izay tompo mba ho tafatoetra mandrakariva. Manatanteraka fanatitra sakrifisy ny fahafolon-karena izay. Raisy tompo ho anitra kasitrahana ho voninahitry ny anaranao izany tahony tsirairay avy. Amin'ny anara maherin' Jesosy, amen. Ndao tsika tehaka mafy voninahitr'Andriamanitra. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy afaka mahazo toerana tompoka. Ho antsika olo-masina andeha lavitra amin'ny zoma zany raha tao tenika zay izy raha tao teny gasy dia saint va très lointain. Amin'ny zoma zao misy fotoana iarahana amin'ny mama Viviane sy pasteur Felana. Mino anefa fa anampy azy eo papa sy pasteur Jao. Anazavy eto satria betsaka no tsy dia mahazo an'ilay fotoana amin'ny Saint Valentin zany le izy raha teo betsaka no tsy mahazo an'ilay fotoana satria misoratra anarana dia olo-tokana izy no misoratra anarana. Dia izy tsy mety tonga dia izay ngamba ny tenenako anazy tsy mety satria raha tao mahitsy be dia thérapie du couple, thérapie ho an'ny couple no atao fa tsy ho an'olona anankiray. Izany hoe rehefa tonga ao misy zavatra ao ataona couple dia tsy mety hoe ianao rery ve nanao inona sa anao inona eo ianao rery fa couple tsy voatery mpivady, tsy voatery mpivady fa mpifankatia. Dia izay ny teman'ilay izy hoe tena fitiavana tonga amin'ny fahampakarana, tsy tena fitiavana amin'ny fanadala fotsiny fa tena hoe tonga amin'ny fahampakarana. Dia misy ten'Andriamanitra mitondra an'ilay izy hoe Matthieu 5:29 ao anatin'ilay story teo, indro ho avy ny mpampakatra. Dia fanomana hoe tena hoe couple hifanomana ao anaty hoe couple hifanomana tena hoe samy tafakatra. Izay zany nisany hoe tena tanjona tena hoe hozaraina ao anatin'ilay izy. Dia manentana zany mahavariana dia pasteur indray, couple pasteur indray be da be misoratra anarana fa tena manentana ny couple hafa. Manentana ny couple hafa ho anareo mpivady izay manatrika eto ny pasteur azontsika janona. Tena ho an'izay pasteur moa zany efa nyteneko azay daholo hoe rehefa vao misy olona hafa tonga dia mijanona reo pasteur satria tena tena ho antsika zany tena hoe tezainao anatin'izy hoe thérapie du couple ilay izy ko mialatsiny aloha an'ilay olona zany le hoe misoratra anarana anankiray fa tena hoe manentana antsika tsiraray avy anasika ny fotoana io amin'ny zoma zao ilay izy ao amin'ny Salome Resto eo an-tanimena akaiky ny Saint François Xavier. Misy ny fotoana amin'ny 12 iarahana mama Viviane sy papa zany dia ny amin'ny firy izy teo amin'ny na sasany anankiray iarahana amin'ny pasteur Felana sy pasteur Jao. Dia afaka tonga ianao fa tsy hainao 70,000 ariary vidina sakafo ho an'olon-droa hoaninao mandritra ny fotoana io. Dia mankasitraka indrindra tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Oia
tsara Jesosy ndao tsy kitsangana eo toerana misy atsika. Ohatrany tsy haiko fa ohatrany maheno ao anatiko hoe tokony isy fanasitranana androany. Reko eto fotsiny le izy dia mba mivavaka tsika. Mety misy mila an'izay manokana. Atsangany hoe nytana an'izay mila an'izay fanasitranana an'izay androany. Halleloia. Apetra mifono aloha ny tananao. Vavaka Andriamanitra androany maraina. Izay rehetra koa miara-mivavaka. Tsy hoe ny fivavako no henonao manokana. Fa ny fivavaka rehetrarehetra dia ho henonao androany. Vavaka amin'izao fotoana izao ny olona manana problema ao amin'ny fony. Maratra ianao. Mavesatra ny ao anatinao fa nisy zavatra tena nandonanao teo amin'ny fiainana dia tsy vitanao mihitsy ny mamela azy. Matoa Jesosy niteny an'izay androany. Tsy isan'andro misy an'izay zavatra izay fa ho an'ny androany manokana dia nosokafo anao tsika izay fanasitrana an'izay. Vavaka ho anao amin'izao fotoana izao mba hositranin' Jesosy ny rahatra anao. No ny fiainam-piankonanao zany. Na eo amin'ny asa mandraranao zany. Na ny fiainanao manokana ao amin'ny fonao eo. Hitan'i Jesosy ho fo kelinao eo. Midoboka indraindray dia misy fotoana mihazakazaka be satria malahelo ianao. Fa androany Jesosy ny anasitrana ny fonao. Samitsika rehetra manolotra ny fotsika ho an'i Jesosy. Tia ny foko Jesosy atolotra anao. Raiso anao ny foko. Hanjakao ny foko. Atolotra anao ny foko manontolo momba rehetra Jesosy. Tia ny foko atolotra anao. Sitraniny ao anatiko ray manontolo. Afao izay vesatra rehetra ao. Mila anao ny fiainako Jesosy. Sokafo ny vavanao tena mitenena amin'Andriamanitra. Mivavaha ianao. Vavaha ianao fa mihaino anao Andriamanitra. Tononoko ny fanasitranana ny rahatra lasa rehetra. Misy zavatra indraindray tsy vitanao manadino azy. Fa mafa an'izany ny rahan'i Jesosy androany maraina. Apiditra indray ao anatinao izy ny fo feno famelan-keloka. Fo fitiavana. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Mikasy-panasitranana ny fonao. Ireo rahatra rehetra hositranan'Andriamanitra. Ireo vesatra rehetra hoe sorony. Le tsy famelana misy tadidy jery tamberina. Tonga dia mavesatra tampoka ao anatinao. Efa nanomboka tsika mifadianana ny vavaka. Fa androany maraina aoka izy tomboka se hanadio izany tsy ho ao anatinao. Rehefa mijery ianao Jesosy dia tsy ohatran'ny fijerinao ny tenanao ny fahitany ianao. Vonona ny hanavao ny momba anao rehetra izy. Ary izy koa vonona ny amela ny lasanao. Mamelako ny heloko ny tenanao androany maraina. Ny amin'ireo vesatra rehetra tany amin'ny lasa, tamin'ny zavatra tsy nety nataonao, ny olombelona rehetra mety manao erreur. Fa za teny aminao, tsy tonga Jesosy andatsanao. Tonga Jesosy teny aminao, zanako. Ianao mitsangana indray. Manatenanao ary mbola mino sy matoky. Fiovanao ho tsara lavitra noho ny hatramin'izay. Raiso izany androany maraina. Zany fanafana mamaim-poana zany aza misalasala. Aza misalasala. Avy alao hiasa ny fanan'Andriamanitra. Avoay ilay ao anatinao. Avoay ny ao anatinao. Avoay. Anasitrana anao Andriamanitra. Anasitrana anao Andriamanitra. Anasitrana anao Andriamanitra. Halleluja. Sitrana amin'izany rehetrarehetra izany. Fa namasona mangataka androany maraina. Fenoy ny tsirairay avy amin'ity maraina ity. Fenoy ny fahatsaranao izy. Fenoy ny voninahitrao izy. Fenoy ny herinao izy. Fenoy ny fahasoavanao. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia manoa mangataka amin'ny fanamasina. Fenoy hafanamasina. Aza vela izy sobanga ny ato anatiko. Ilaiko ilay fahafenona avy amin'i Jesosy Kristy. Mba ho ao amiko androany. Sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Te hanana ny fahafenonao ato.
tena te isitraka ny fahafenonao a. Halleloja. Fenoia fanamasina, fenoia falamasina. Deoka tompo tena napahatsapana sy ray avy ny fahafenony ny herinao. Sokafy amin'izay vavanao dia mivavaha ianao, vavaha ianao, mivavaha, mivavaha, mivavaha. Teneno Andriamanitra, mila ny fahafenonao a esorina zay tsy tato, zay tsy nambolenao rehetra tato anatiko, ary ho fenonanao ho fiainako hatrany an-tampondoko, hatrany am-paladiako. Aoka ianao ny vezivezy ameno aho any anatiko lalany, any amin'ny lalan-drako, any amin'ny saiko, ho foko, ho fanako, momba rehetra. Fenoia fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy. Sokafo ny vavanao, mandraisa ianao mibatisa ny fanamasina, mandraisa ianao mibatisa ny fanamasina, mandraisa ianao mibatisa ny fanamasina. Raisa amin'ny anaran'i Jesosy. Deoko feno ny fanamasina avy amin'ny Jesosy Kristy ianao. Toe-pony, toe-panahy mombanao manontolo ho fenony raisy ny hery ahafahanao miaina fahafenony fanahy amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiko izany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fenoia tompo, mila anao ao Jesosy. Halleluja. Avy mameno tanteraka fahetjana, tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao, hitondra le fiainana tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindrana. Jesosy o, avy mameno tanteraka fahetjana, tsy feno zavatra afa-tsy ianao, hitondra fiainana tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindrana. Fanahy masino, fanahy mameno tanteraka fahetjana, tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao, hitondra fiainana ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindrana. Fanahy masino mamiko indrindrana, fanahy masino mamiko indrindrana. Mandren'Andriamanitra eto hoe misy olona eto a nositran'Andriamanitra androany maraina. Zavatra tena sarotra be ilay izy, fanasitrana tena sarotra be. Anankiray a efa nanomboka ny antso ny resaka tamiko ilay olona fa tsy mahita mihitsy ny masony. Maso gauche ilay izy, tena tsy mahita mihitsy ilay izy a. Fa amin'izao fotoana izao mahay manomboka sokafan'Andriamanitra, mahay manavaka loko ny masonao amin'izao fotoana izao. Mino afa efa manomboka hiasa aminao Andriamanitra androany. Eto koa misy olona misy fivitosana dia nanjavina ilay fivitosana ao amin'ny party gauche-nao ilay izy, nafahan'Andriamanitra ianao zao amin'izao fotoana itenenako izao. Misy olona eto manantenana be mihitsy ny lamosiny tonga teto, fa zao Andriamanitra mikasika ianao dia tsy miverina intsony ilay aretin-damosiny. Zao lamosina afaka koa ianao. Alleluja. Andao itiatanana mafy be ao an'Andriamanitra. Mandre koa tratra tery sepotra fa ny sokafan'Andriamanitra zao ilay izy.
dia fa mafy be ho an'Andriamanitra be dia be ohatra maheno androany maraina hoe misy ohatrany karazana azakazaka kely mpanasitrana tsy haiko zany fa Andriamanitra zao tena manome fahatsapana anahako fa manao zavatra izy atsangano hoe ny tananao raha ianao le olona androany tena atsangano fa ho confirme tsika ny fametrahan-tanana le izy le olona sitrana makanesa ty aloha makanesa ty aloha makanesa ty aloha fa confirme ko izy dia hivavaka ho anao manokanako makanesa ty aloha halleluja lamosana mikara pastor miakatra ty matika ty ani Jesosy ani Jesosy tsy uvetivetia aty ambony varomatra aiza moa le micro anankiray pasteur inona ny pasteur misokatra aoan Jesosy raha iny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta tononoko ny confirmation fanasitranana amin'ny anaran Jesosy Kristy tompo mandana farany zanaka ny afaka anao dia afaka toko ino mamay lamosina sy fivotosana misy fomba amin'ny tendatato dia tamin'ny fandraisana teo izy tonga dia nasorany Jesosy niaraka tamin'ny fanahitanana be dia sepitra za daholona le sepitra na le mavesatra be dia sitrany Jesosy tao anaty fandraisana aloha le teto dia tamin'ny vavaka teo ny lamosina fa tsy natory mihitsy mandra-parainy andro fa tena nanaitaina be dia tonga teto fanatriana dia sitrany Jesosy. Vonahitra ny Jesosy fa vao maraina androany dia narary be daholo ny lamosiko dia tsy sanotaraina tamin'ny fahateminana fa tsy avela zareo mandeha vavaka raha vao miteny dia nefa za efa te handeha dia teo ampipetrahana nandeha tana tobila tsy miteny mihitsy fa tena marary be daholo lamosiko ray manontolo iny fa vita vao nanomboka fotsiny toriteny dia tonga dia henoko maivana be dia nitratrako koa tena mahavesatra fa tsy nitaraina amin'izareo mihitsy fa elaela angamba tsy hitanareo fa vao hitan'izareo hoe hafahafa dia tsy avela zareo mandeha mihitsy fa tsy niteny mihitsy fa dia raiko Jesosy fa afaka nanitraka mavesatra ary anao ndraiky dia raha ina Jesosy nitratrako tery be foana dia sepitra matetika tena sepitra dia nifokatra ny kely foana ny marefo kely fa henoko hoe sitrana tratrako rehefa miaina dia tsy afaka miaina mafy be dia teo ohatry ny nanao ohatry zao dia ohatry ny afaka dia ato koa ny ary mitotana dia atao anatin'ny kibo koa dia ohatry ny marary tsy afaka mitotana mafy ohatry zao fa misy zavatra marary dia ohatry ny efa maivamaiva. Halleluja. Nanankaina be foana ny lamosiko nandritry ny alina ray manontolo dia hatramin'ny natongavako teo afa mivavaka pasteur teo dia henoko ilay izy hoe sitrana tanteraka voninahitra ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy fa za zany efa dia hoanty angamba tsy nahita mihitsy ny maso mahita be tsy mahita mihitsy dia nanomboka omaly dia nanomboka mbola tsy mahita tsara izy zao fa nanomboka sokafan'i Jesosy dia manomboka mahafantatra olona fa teo tsy mahafantatra tsy mahita ny ilany avy zany tsy mahita dia manomboka mahafantatra couleur fa raha ohatra hoe soratra zany raha majinga kely aloha dia mbola tsy hitako
nefa tsy nahita mihitsy tena tsy nahita mihitsy io ilan'io fa maintimainty be daholo mihitsy dia matateraka mihitsy le masoko iny fa teo zao a dia mahita zao fa tsy tena mahita mbola mazava be fa misy matoka efa hiasa Andriamanitra satria mananoky izy ampio hoe le anankiray mpiana le anankiray ile tsy mahita asorana solomaso e asody dia mpihina le anankiray tapiana le anankiray pasteur Safady dia andraso a olona fantatry izy ty olona ty io mitazona caméra io pasteur Frank ina ny akanjo anaovany loka Jesosy Kristy ianao no miteny androany niona tamiko izy omaly niresaka tamiko izy omaly fa tsy mahita mihitsy ho masony io tena tsy mahita fa androany ho voninahitra Jesosy matoky Andriamanitra ary Andriamanitra noho ny asa tsara izay efa natombo teo fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fianasana voninahitra Jesosy reny tiafa maveo a Jesosy voninahitra ao amin'i Jesosy fa zaho zany olona marary fo dia tsy mahay mamela elok'olona zany a fa hatramin'ny dirako teto zany tamin'ny radio no nandrenesako an'izy ty sendra nanodina ondina radio dia iongo dia nanomboka teo nanomboka anakaty za angamba voinevatra ny teto dia teo aloha nisy fiovana be ny fiainako rehetrarehetra satria nanomboka nainamela oloka fa tsy nainamela eloka fa tsy nainamela elok'olona za mihitsy fa manity fo be mihitsy ny a dia nanomboka teo koa le vato zany tsy mivavaka dia manenjika be anatin'ilay fivavahana alina nefa nanofy hoe izy no taonanahy andeha hivavaka tamin'ny maraina dia nalahelo be nefa izy lasa lohako tao hatrany hoe nofiko hoe izy no nitaonana indray fazavandao andeha dia nalahelo be dia nisorako an Jesosy koa za tsy dia mahita soratra majinika ty solomasoko ty fiarovana amin'ny masoandro sy ny rivotra fotsiny efa manana solomaso manokana jerena soratra majinika nefa ny teo a nitodika anjery ny soratra majinika tetsy fa hitako le izy dia nisoratra Jesosy nefa tsy hitako mihitsy le izy manjavy ny reo vao mijeraka majinika dia manambatra fotsiny ny soratra io tsy mijery baiboly zany fa tsy mahita tsony le masoko raha vao tsy vavety be le soratra fa tsy maintsy mampiasa solomaso dia mba hitako anazy io vavety nefa niteo gaga be mihitsy nitoko makariny masoko hitako mazava be mihitsy le soratra majinika dia soratra Jesosy anaraka anao vadinao voninahitra ao an'Andriamanitra irery any za tonga teto mivony anatin'ny trano dia cran folo be daholo ny vatako dia sepitra be dia palpité be ny foko tonga teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mivavaka pastera dia ohatrany tao anaty fiakofana dia ohatrany sava le izy Alleluia. Za ndraitra mifakely mihitsy nefa tsy mahita masoko gauche io dia efa nididina indroa ako masoko gauche ty tsy mahita hatramin'izay dia efa nididina indroa za tamin'ny afaka baka eny tompoko fa satria nisy zavatra fotsifotsy be nanakona teo dia zay natona didinana dia efa mivavaka foana za hoe okasian'i Jesosy dia misy fotoana mahitahita kely any fa teo nataoko ese izy teo dia nakipoko ny ilany dia mijery dia manomboka mahita couleur eo akaiko hitako le seza menamena hitako le efa mahita io zao dia hitako tsara pasteur fa tsy tena mbola mazava be fa fatako fotsiny zany pasteur io dia le couleur zany manomboka hitako daholo le couleur za etsy ambony etsy mijery dia hitako ny couleur menamena eo akaiko hitako le couleur io tsy mahita fa tena miasa rery hatramin'izay zay nampatonga nasahirana be tany am-pianarana hitako le olona tondroan'ny pasteur fa le olona hitako le tanana manondro fa le olona tondroana mbola tsy dia mahita lavitra be izy io bleu efa manandrana foana rehefa tsika anatin'ny fotoam-bavaka reny amin'ny croisade reny tena io zany zavatra tena hita etako mba satria reraka za indraindray tena reraka be le mahasolona foana masatra amin'izay
dia misy fotoana izy mahita kely fa manjavozavo dia teo manao hoe sy ajererako menamena le seza sisa tsy dia ndrararahiko izay ny tena marina fa efa hoe Jesosy miasa fa amin'ny fotoanany fa tsy amin'ny fotoanako. Alléluia. Troisième jour narary valahana ako tsy fa tsy lamosina fa tena marary zany. Dia troisième jour zany tamin'ny vakimaly dia nataon'ny dokotera hoe alao mitsindrona tonga dia tsindrona anankiray diclofenac fa raha vao vita ty dia 24 heures raha ela indrindra dia sitrana dia mbola tsy sitrana ihany dia hozy ny zanako hoe alao mividy an'le ceinture oui dia hividy an'izay androany après midi dia niditra avy nivavaka niditra teto dia ohatrany mbola mararirary be le izy fa vao vita amin'ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo dia vita tsy afaka nitsangana tsy hovidianalay le ceinture tsy hovidianalay le ceinture voninahitra ho an'i Jesosy rery any fa sahako manatona ny pastera foana isaky ny avy mivavaka dia ametrahany tanana foana dia tsy mahita mihitsy ny masoko gauche dia efa nametrahany tanana ny masaka dia tsy nahita mihitsy fa voninahitra ho an'i Jesosy fa nanomboka tamin'ny herinandro efa tena ny pastera hoe manomboka mahita fa kely pastera mitako saotra Jesosy fa tena hita ny Jesosy fa tena manomboka sitrana. Andriamanitra manasitrana miandalana mba fantatrareo mahasarobidy le fanasitranana miandalana masady mandroso ny ara-panahy ny sikafana ny aranofo mandroso ny ara-panahy sikafana ny aranofo ndana amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra ihany jorovavolombelona za le sady teriteriny trata dia le lamosina narary be koa zany any efa 4 jours zay na matory mbo fandrina tsy afaka matory hatraty ambany aty manaintaina be daholo fa nanomboka maly izy eniko ny savasava dia tratrako fa nandalo tsy fahasalamana kely tamin'ny herinandro iny dia androany eniko dia efa tsisy nenena ntsony tsy manaintaina. Voninahitra n'Andriamanitra rehefa tia tato amin'ny atokako tato ty narary be foana nandritra efa elaela efa herinandro mahery ngamany dia teo ilay izy ilay olona nitsoravolombelona be dia be teo dia mbola henoko narary kely izy fa teo ilay izy tena tsisy henoko tsony mihitsy. Voninahitra ho an'i Jesosy fa tamin'ny maraina saika bloqué ny lamosiko dia narary be fa voninahitra ho an'i Jesosy fa izao tsy maninona intsony. Mipampijoro tia mijoro amerina voninahitra ny an'i Jesosy maly hariva maly après midi narary be tato tena raha vao misy mouvement ataoko dia lasa ohatrany hoe tsy afa-mihetsika zany dia eo aloha dia tafitaraina tamin'ny vadiko hoe ohatrany hitany angamba le anako dia ohatrany hoe marary tena marary eo dia natory tamin'ny alina dia eritreretina hoe rivotra miditra ny atsosokoditra dia tamin'ny alina efa betsabetsaka ihany le navoaka fa fo maraina dia nakany amin'ny dosy ahako dia enoko le izy mbola marary sady salama be tsika tamin'ny maraina raha ny tokony izy tsy tokony naketo dia za moa tsy niteny tamin'ny tao an-trantsony fa zao tena sitrahan'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy. Za koa zany jorovavolombelona fa ka Jesosy anie manasitrana eto dia za koa zany jorovavolombelona fa tsy nampoziko ntsony hoe henoko le izy fa miparty gauche koa hitarainako foana mama mahita ato marary be tena tsy lahitra mihitsy dia andeha fotsiny Jesosy maly iny zany le mitory teny eto iny raha vao misy mouvement kely dia henoko be le izy fa tamin'le teny Jesosy teo zany afaka koa le izy voninahitra ho an'Andriamanitra.
andaontsika isoatran' jesosy fa izy rery manasitrana izy no manafaka izy ihany koa no mikasika amin'ny fiainantsika izy no mitondra andao iorakoraka mafy eo anazy alleloia ndao sina fiderana kely anankiroa dia ametraka tsodrano aoaty androany aoary soana jesosy ataontsika iaraka nanatra an' jesosy fa izy rery ny asa teto ataontsika le hira teo hoe jesosy ihany jesosy rery hatrany izy rery no memboninahitra satria izy nanasitrana ny olona tsiraray avy teto amen jesosy ihany jesosy ihany jesosy hatrany Siufona fana tena kufa asiurakuraka mafy sy te atanana mafy an jesosy iaraka ilantsika hoe hosana izy ny tsara indrindra izy le te atanana ho an tompo zao ny tomponao avitinao aviao ny tomponao sinao izy ilay maherinao indrotsinao adama vaovao sinao hoavy am voninahitra izy hoavy am voninahitra izy vilarolananiny labanao afafatanatsika fauravinà le panzaka sao tontolo isa iaraka ilantsika ho izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra izy no ambony indrindra izy no avy indrindra hosana fa izy ny tsara indrindra izy ny tsara indrindra izy no ambony indrindra
tina toko resana ihany aloha Jesosy famonjena tsy mantety ho azy safidy fanome ho avy izy akany anazy fotoanandrany efa tsy nelabe zay nateraky indray ihany mandeha Niandro famidrapo-kely sisa Itsena zegny amiraony lanidrisika Niandro famidrapo zay delany Ribe ambopo Otavele miantany Sisy ankivilivily fa misotro namavily Sisy anapakevitra mitoeranao Onankionidi na andehanao na tsy Tsy afakilazinao hoe Tsy nisy napatre Efa kely sisa de lasao Amariso misy mamantanao Paralasanyolo Yodorasinanao Tunina Tsy misy atota Efa kely sisa de lasao Afatifany lazalasao Mibebake Zenterante Aoninao fa iluigi sisa Asiura kuna kama Izonulala zaninula zenye Izinwani lala na mankani miniranye Wani antan chansa fidi di antan Sinizaniza pur Davidi chan Nalasazao alef sanenizane Ransilasianao mararianinane Batsisiane nina zeritzereu Fatsar nimiana kazareu Niandro famidrapo-kely sisa Itsena zegny amiraony lanidrisika Niandro famidrapo zay delany Ribe ambopo Otavela tiantany Sisy ankivilivily fa misotro namavily Sisy anapakevitra mitoeranao Omankionidi na andehanao na tsy Tsy afakilazinao hoe Tsy nisy napatre Efa kely sisa de lasao Amariso misy mamantanao Paralasanyolo Euroraisinanao Tsy misy atota Efa kely sisa Fire with lipstick sound. Food na
tiantsika na tsy tiantsika dia hitranga ty zavatra anankiray ity izy trompetra itsoko zay dia amin'izay fotoan'izay ataovy azo antoka fa tsy eto ianao tenenina akaiky ianao zay aloha tsy ho eto hoe zay manotonga anay miomana hoe a satria zay vonina mandeha hoe maro za sa tsy maro re asy tehaka mafy be ho anazy halleloia halleloia hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka midra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mianareo fiadanana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompo ombanao ny tompo eo akaiky anao ny tompo miaraka aminao eno ity a atao vitany ianao na ny amin'ny mangingina aza naiza misy anao dia atao vitany hoe eo izy manara-maso anao mijery akaiky anao mikarakara anao miaro anao mitanao amin'ny lafiny rehetra momba anao amin'ny fahasarotana rehetra mampahita fitianao amin'ny ady sarotra rehetra Jesosy avy any Nazareta no ilainao halleloia zareo fahasoavanao fa fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao a fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo amen veloma tompoko